Eny ary tokolasy tokovavy dia ety ampiandohana de mitondra ny teny fialantsiny ho antsika zay manaraka ny miara-manonja amin'ny fahatarana 10 minitra be zao noho ny fandaminana ara-teknika sy ny fandaminana ihany koa ny amin'ny endriky ny fandarina zay omenantsika zany dia nisy izay fahatarana izay tafara-dalana indray tsika amin'ity alatsinainy fa 13 volana aogositra 20 sy 20 ity ary de samy nahavita ny farany herinandro mahafinaritra tsika menakavy dia velona trapa-monjena any amin'izay toerana rehetra andraisantsika ity miara-manonja ity na eto Madagasikara izany na any ivelany dia anaovana ny kopakopa-tanana ho antsika rehetra satria dia maro amintsika no manaraka izany ary eny amin'ny lalana rehetra zay andehananay zay manao ny fanentanana ny miara-manonja sy ireo solombava-moaka ary ny vahiny dia tsy misy zay tsy miaraba isika ary mameny feedback na ny mameny retour ihany koa ny amin'ny hoe zao no zavatra mahafinaritra anay amin'izany miara-manonja izany mitantara ihany koa ny amin'ny olana sedraitsika rehetra any amin'izay sehatra misy antsika rehetra any dia mahafinaritra no maheno izany ary sari-piaro amin'ny fandarina zay avokarina tohitony isika menakavy ny eto Antananarivo zany sy ny manodidina dia mandray vatana amin'ny alalan'ny MBS 95.4 isika sy ny Radio Mada FM 100.8 eo ihany koa ny tambajotitra sosialy dia ny Facebook raisitsika mivatana zany na eto na any ivelany sy ny YouTube fa misy ihany koa ny famerenana ireny fandarana ireny amin'izay toerana misy ny onjam-peo ny MBS manerana Madagasikara ary marobe ireo distrika sy commune zay mandray ity miara-manonja ity ka azonay akony avy any amintsika any anatin'ireny commune sarodalana distrika sarodalana ireny ka afaka mandray ny onjam-peo ny MBS radio zany ny fahita lavitra moa zany dia mahazo mivatana izany tsika amin'izay télé local izay zany ho an'ny manodidina Antananarivo sy ireo faritra zay mbola afaka mahatakatra izany ny faniritsika menakavy ary iverintsika fa any andro any volana tsy ho ela de ho tafaverina ao anatin'ny tambajotitra ny Canal Plus manerina ny Madagasikara satria dia nosparana moa zany tsika amin'ny fahafahana mamokatra izany fandarana zany manerina Madagasikara ao anatin'ireo satelika zany zay mandefa atsika tokolasy tokovavy zay no fiarabana ho antsika rehetra satria raha hotononony daholo ireo tena toerana mandray atsika manerana Madagasikara dia sasahirana ihany lany fotoana zany raha hotononona koa ireo firenena zay mandray atsika manerana izao tontolo zao dia lany ihany koa fotoana fa de anaovana ny koko faobe isika menakavy ny ara-dalana amintsika zany amin'izao latsinainy fa 13 volana aogositra zao dia ny solombava-moaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika Navaradrano dia Gery Randrembolaina sy ny solombava-moaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny distrika Natsimondrano dia Alain Ratsimbazafy manolotra ny fialantsiny amintsika ny namana Rina Rabe Mananjara satria dia voatazona amin'ny adidy amanandraikitra Rina Rabe Mananjara ka tsy tafara-dalana amintsika androany fa rapitso izy dia miara-dalana amintsika indray zany ny teknisianina moa zany dia mavitribitrika daholo ao ambadiky ny sary sy ny feo manao ny fampitana ny fandarana amintsika menakavy ety ampiandohana dia mitondra ny teny fampiononana amin'ireo zay lavo zany teo ny valana aretina Covid-19 teo ny aretina samy hafa ihany koa sy ny mety ho loza zay nahazo ny tsirairay tany ka mety hoe nalavo zany tamin'ity androany ity sy ny tamin'ny farany herinandro teo dia maniry fasitrana ihany koa amin'ireo zay misedra aretina samy hafa ka manao izay hivoana ao anatin'izany aretina izany sy ireo manana olana samy hafa satria ny fiainana moa zany dia tantely amam-bahona fa anararotantsika ihany koa zany zay hilazana ny amin'ny hoe mitondra ny teny fampionona antsika satria dia nisy lakana dobo zany teo anelanelany Mahajanga sy Besalampy tamin'ity farany herinandro ity dia 4 no namony ainy 3 no efa hita zany satria dia 7 ireo nandeha tamin'izany lakana dobo zany efa herinandro no nandehanan'izy ireo ny hazo any Mahajanga sy Besalampy izay no fivoaran'ny vaovao
ka misy zany ireo mbola karoana ireo efatra zany zay tsy hita popoka am'izao fotoana izao ary anaovan'ny fianakaviana sy ireo tatsamo zany antso ny hoan'ireo manodidina ny lakandrano zay mahazo Mozambika sy mahazo ny morontsiraky Mahajanga sy Besalampiny raha mahita zany razana izany. Telo no avitra somantsara aloha raha ny fampitambavao tamin'izy fito ireo. Zay no anaovantsika fankahirezana satria dia tsy mora no mitady vola ary lasa lavitra mihitsy rehefa miandrika sy ny mikaroka zay mety asoa ny fianakaviana ary dia mitarika hatramina famonozana aina moa zany rehetrarehetra izany. Fa ny fiainantsika tantely amam-bahona dia nisy anko ny zavatra nafinaritra tamin'ny faran'ny herinandro iny arabaina zany ny vehivavy tiako Madagasikara navita nietsika fitsangatsanganana fialamboly tetsy amin'ny kianjan'ny finoana Magrobeoririka izy ireo tamin'ny sabotsy teo. Tonga nanarika azy ireo fikambanana marobe zay miara-dalana amin'ny antoko tiako Madagasikara ary namehery anko ireo vehivavy tiako Madagasikara. Tonga teny ny birao politika n'izany antoko izany ary teny anko ireo tovolahy samihafa sy ireo ray aman-dreny zay nikalokalo ny hira ho an'reto vehivavy ireto ary dia nisy ny fifampitambavao samihafa ny fifampizarana vaovao ary dia teo ihany koa ireo sakafo zay tampihavanana ny fampizarana ny vehivavy tiako Madagasikara. Iboka izany teny amin'ny kianjan'ny Magrobeoririka tamin'ny sabotsy teo ary hita zany tamin'ny sary zay niparitaka tamin'ny faran'ny herinandro iny ary arabaina ny fihetsiketsehana tahaka izany. Mbola mikasa moa izy ireo zany ny hampitombo ny ambandan'ny fahavitrian'ny vehivavy satria dia ny vehivavy no mandray andraikitra ho an'ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny satria miainga avy amin'ny teny reny ny atao hoe firenena ka ny reny dia tena mazoto amin'ny fandraisana andraikitra indrindra amin'ny vanim-potoana mahasahirana ny firenena sy ny tokantrano sy ny fianakaviana dia ho hatrany reny ary zay fahavitrian'ny reny izany ihany koa dia tokony ho raisitsika raim-pianakaviana sy tsika lehilahy ho fanotra tokony ho arantsika sy andehanantsika lavidavitra kokoa ny amin'ny hoe mba hijoro zay ny amin'izany fiainan'ny firenena sy ny tokantrano sy ny fianakaviana izany tena mba ho lehilahy manana an'izay fijoroana sy ny tanjaka sy ny heriny zany fa tsy de tena hoe ho lehilahy dia mpitady vola fotsiny ihany fa mandray andraikitra ho an'ny tanindrazana. Ary zay ny mahafinaritra satria ny ambaratonga ny tolona rehetra nisy teto anivon'ny firenena dia ny vehivavy no nampiaina izany tolona izany. Ary zay angamba no mahatonga ny sehatra iraisam-pirenena mametraka an'le approche genre zany na hoe miraleta izay satria dia lay fandraisana andraikitry ny vehivavy dia mavitrika. Eto ambonin'ny tany amin'ilay ponina fito lavitrisana 7 miliara dia saika ny roapahatelon'ireo dia vehivavy avokoa. Mbola vitsivitsy zany lehilahy dikan'izay mila manao ezaka ny lehilahy zany eto ambonin'ny tany zany fa itsika moa eto Madagasikara dia mitanisan'izany koa arabaina ny vehivavy avy eo anivony antoko tiako Madagasikara navitiny. Tahaka izany ihany koa ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara ho an'ny boriboritany fahatelo tetsy amin'ny QG Belair no nanatanterahana izy ireo zany etsika lehibe izany. Efa navita moa ny teny Ambohimanarina zay niaraka tamin'ny député Toditsoa Andriamampandry atao amin'ny Sanjasy no nanaovana izany tamin'ny alakamisy teo ary hipoka mihitsy ary mbola nangataka fameloma maso faharoa andian'ny faharoa ny boriboritany fahenina satria betsaka ireo mbola teatrika izany fameloma masona redynamisation izany. Nambaran'ny vahintsika moa tamin'ny zoma teo dia Ramatoa Michel Razanamahery ny amin'ny hoe tena révolution politique miainga avy eo anivon'ny antoko Madagasikara mihitsy amin'ny fameloma maso zany satria dia manomana tompon'andraikitra marobe miainga avy any tanora vehivavy sy ireo manana andraikitra eny anivon'ny Fokotim, eny anivon'ny Comtim sy ny Distim, ny Rectim, ny anivon'ny tiako Madagasikara ary mame an'izay direktiva sy ligne vaovao izay zany nazotra vaovao hiainan'izany antoko zany satria dia handray ny faharoapolo taonany ny antoko tiako Madagasikara amin'ny 2020 sy 2020 io zany hoe 7 taona izy amin'izao fotoana izao mbola mijoro zany antoko tiako Madagasikara izany raha
ny laharana zay tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo 2024 ny fifidianana solombavambaoka ny fifidianana ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina munisipaly sy communaly ary ny enenivon'ny fokotany samihafa eny any amin'ny herinandro ambony any de efa misy calendrier samihafa satria de isy ihany koa ny fameloma maso eny anivon'ny commune eny ny efa fantatra dia ny commune naka Ambohimangakely ihany koa de efa manomanomana an'izany fameloma maso izany efa fatapatatra ny daty ho an'ny district ana Varadrano manao izany ihany koa mihetsiketsika ny any amin'ny district any Atsimondrano any am'ireo commune zay efa vonombonina handray zany fameloma maso izany ny eto Antananarivo renivohitra moa zany de efa miomana ihany koa ireo boriboritany samihafa ho resahana amin'ny fotoana mamety izany satria dia manana ny calendrier izy ireo ho an'ny eto Analamanga zay fa any amin'ny faritra samihafa Toamasina de efa nisy ny fivoriana zay no tanterahan'izy ireo zay niaraka tamin'ireo distim tao Toamasina voalohany tao ny mahajanga ihany koa de mihetsiketsika reo mitantana izany antokotiko Madagasikara izany andrindrandrindra reo anatin'ilay comité ad hoc zany zay mandrindra ny fampandehanana izany antokotiko Madagasikara izany ary manomana ny calendrier izy ireo zay aloha zany no fantatra maimaika ao anatin'izay hetsiky ny antoko tiko Madagasikara izay ny tanora moa zany mazava ho azy dia mivory tsy tapaka izy ireo ary handrafitra an'izay fameloma maso izay miaina ny antoko arak'izany ary zany raha teo eny nambarany eo anivon'ny lalàna amin'ny fiain'ny antoko politika de antoko mitaiza na le hoe éducation citoyenne fa atoko ihany koa mandray andraikitra amin'ny fiainan'ny firenena ka rehefa miditra ao anatin' zany hoe antoko izany de efa mandray andraikitra ny dikan'izay indrindra moa mitondra ny anjara briky de mandray andraikitra ny dikan'izany ny tontolon'ny fampianarana amin'ny akapobeny ndao mba ho resahantsika satria dia raha ny calendrier scolaire zany zay ofisialy nabarany teo anivon'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena dia amin'ny fiandohan'ny volana septambra io no fidirana an-tsekoly ho an'ireo mpianatra ny fidirana moa eo amin'ireo mpiandraikitra eny anivon'ny administration zany dia efa niditra tamin'ny tapatapaky ny volana aogositra ity zany izy ireo fa ho an'ny mpianatra dia ho an'ny fiandohan'ny volana septambra io niditra an-tsekoly raha ny fampitam-baovao sy ny fitrandram-baovao nataontsika dia roa volana indimiditra zany ny fiovana eo amin'izay rentrée scolaire zay manomboka amin'ity 1.24 ity sy ny 2.24 mino isika zany fa hanana an'izay heritsika an'izay koa zany ho an'ny taona ho avy zany ny nahazatra antsika zany de hoe 3 volana in-3 miditra fa ity zany dia 2 volana indimy zay zany no calendrier scolaire zany raha no fariparitany teo anivon'izany ministera ny fanabeazam-pirenena izany dia anoany amin'ny 4 volana jona 2024 no hamarana zany ny calendrier scolaire ho an'ny taona taom-pianarana 2024 sy 2022 na izany na tsy izany de miendrika hangatapana zavana ihany eo anivo ministera ny fanabeazam-pirenena reo fanazavana teknika ny amin'ity resaka fidirana an-tsekoly izay maimaimpona ity zany na ny droit reo mpianatra zany droit d'entrée zany afana miditra an-tsekoly io moa dia ambarany lalam-pandrenana ao anatin'ny 14 ny amin'ny hoe l'État organise un enseignement public gratuit et accessible à tous zany hoe ny fanjakana dia manao fampianarana ho an'ny vahoaka zany zay maimaim-pona ary accessible à tous zany ho an'ny besin'ny maro dikan'izay zany dia tokony hisy izay fampianarana amin'ny sekolim-panjakana izay maimaim-pona ny fampianarana amin'ny sekolim-panjakana resahana izy de hoe tsy ny EPP ihany fa rehefa sekolim-panjakana de vatantsika fa misy ny EPP de misy ny CEG ho an'ny anivon'ny commune ary misy ny lycée ho an'ny anivon'ny
distrika zany ka mendrika angataham-panazavana ihany inona ilay sekoly zany na hoe vola zay eny anivon'ireo sekoly samihafa inona ihany koa lay latsakemboka zay alohan'ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny alalan'ilay frama sy ireo mety famatsim-bola azo avy eny an-tanàna zany satria raha ny fanampim-baovao voaraintsika ary tamin'ny roa herinandro lasa izay de nisy ray aman-dren'ny mpianatra avy any amin'izany commune nakadinandrina izany nitaraina tamintsika hoe ampandoavina lela vola izahay eo ny 8,000 isam-bolana zay mavesatra de mavesatra any ray aman-dren'ny mpianatra fa eo ihany koa misy fampandoavam-bola isa-taona dia mavesatra ny ray aman-dren'ny mpianatra kanefa ambara mazava ho azy de hoe tokony misy izay maimaim-poana zay ho an'ny droit d'entrée zany ary mbola anao mafisiny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ny faran'ny herinandro izany ny amin'ny maimaim-poana ny fidirana an-tsekoly de zay no angatahantsika fanazavana hoe inona le maimaim-poana satria raha ny fantatra député Jerry Randriambolaina zay efa eto akaikitsika amin'izao fotoana zao de mbola misy ireo filaharam-be nivon'ny banky samihafa mandrotsaka izay lela vola izay ary mbola misy ireo fanatonana ny sekoly zay angatahana zay lela vola harotsaka ny ray aman-dren'ny mpianatra izay de hoy isika hoe mendrika mbola hitondra fanazavana bebe kokoa ny eo anivon'ny ministère ny fanabeazam-pirenena raha izay ny ambaran'ny lalam-panoloana amin'ny hoe enseignement public gratuit et accessible à tous zany hoe ho an'ny be sy maro zay maimaim-poana izany ho an'ny fianaran'ny vahoaka de mba angatahantsika izay fanazavana izany hoe rehefa inona no atao hoe kesekôla rehefa inona no fikambanan'ny ray aman-dren'ny mpianatra no mandoa satria ny fikambanan'ny ray aman-dren'ny mpianatra dia samy manana le modalité na le fombafomba andoavana eo ny alalan'ny latsakemboka eo ny alalan'le hoe ramse daba ny fiantsontsika azy na hoe le mikarama amin'ny alalan'ny vary amin'ny daba misy anjany any ambanivohitra rehetrarehetra any ao indray amin'ny alalan'le hoe reto misy akoho amam-borona avy ety amin'ny ray aman-dreny mba ho famporisihana sy fakairezana an'ireo ray aman-dreny zay mampianatra eny anivon'ny frama eny fa zay ny frama fa eo amin'ireo zay efa miditra ny midingan'ny baccalauréat andrasantsika moa zany amin'ny herinandro ity député Jerry Randriambolaina ny amin'ny hoe hivaly ny fanadinana baccalauréat amin'ny herinandro ity de hitantsika eo ny taux de réussite zany ho an'ireo nanala izany fanadinana izany fa na izany naty zany dia betsaka ireo toerana zay mikakaika satria mbola tsy nahazo ny vacation sara pitsarana ny fanadinana baccalauréat misy mbola mitovana raha any amin'ny raha mi zany mitovana zany vola be raha aty amin'ny fitsarana ihany koa vola be fa mampahonena satria vola tena tokony hositrahan'ireo mpitsara ny baccalauréat misy ange zay mbola tany amin'ny 24 na mbola tany amin'ny 7 ary mbola mikakaika ireo mpitsara zany fanadinana samy hafa izany tsy baccalauréat fa ny teo anivon'ny BBC de mbola nisy nitaraina tamin'izany ny any ny université ny manday toliary ihany koa de eo ampiandrasana mafy izy ireny hoe handray karama ve amin'ity volana aogositra ity sy volana jolay eritrereto amin'izany zany ny olana diavin'ny mpiasa-panjakana sy mpiasa tsotra amin'izao fiainana amin'izao fahasarotan'ny fiainana lalovin'ny firenena izay zay no zava-misy amin'ny akabeany efeto akaiketo ny JBT aveo avaradrano dia ny député Jerry Randriambolaina zay ny vaovao amin'ny akabeany andriamatoa solomavamboaka tonga indray ny herinandro vaovao tafaradalana indray sika amin'ny rahalahy ianao dia avy ny tety aiko ny district anavaradrano zay maro de maro averiko hatrany zany district anavaradrano zany dia aty amin'ny sisiny indrindra akadinandrina mitoraka mahazo anaty anjeva aty de mitoraka anjeva zany de akaikiny eo Ambomalaza amiray de mitoraka de mahazo aty ilafy aty de mahazo ny amin'ny feferana vily hazo de mahazo any manandrina tonga hatrany Ambohitra biby rehetrarehetra ny mikisaka lavitra de lavitra zany sarodalana na de atao anatin'ny hoe faritra Nalamanga ary dia mitety izany député Jerry zay vaovao amin'ny akabeany député Jerry mino fa anakambary ianao amin'ireo loha hevitra reo fampianarana mo malaza député Jerry inona ary ny zava-misy miaraba tompoko dia miarabanao namana faniry miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka an'izao fandarana miara-manonja izao na nareo avany ampitan-dranomasina any na isika eto atoerana indrindra
itsika atao amin'ny distrika Navakadrano zay iara-paky manokana satria député voafidy teto amin'ny distrika Navakadrano ny tena koa dia manao kokoa manokana ny vahoaka Navakadrano. Eo ihany koa nareo avy any faritra Manjakandriana zay faritra Ambohitrandriamanitra iny zay miantso ao telefônina hoe mihaino anareo miara-manonjy zay namana family dia mba mangataka kokoa manokana koa zareo dia miarahaba nareo zay manaraka zao fahandarana zay. Lavitra zany Ambohitrandriamanitra zany député. Lavitra efa tsy faritra Navakadrano intsony fa dia any anaty ala any reo maheno zao fahandarana miara-manonjy zao dia mahafinaritra be satria zay no anaovana an'ity fahandarana ity hoenireny vahoaka tsy mandady arina rehetrarehetra na ny ambany ravikazo rehetrarehetra any satria izy ireny koa dia mila mahafantatra ny zavatra misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena ka dia misaotra azy tsika noho izay fahandarana ataontsika zay enondro zareo any ambany ravikazo rehetrarehetra any fa dia manao zay arahaba zay ho an'ny rehetrarehetra ny tenako. Marina tokoa fa amin'ny resaka fampianarana zay atao hoe hiditra amin'ny mpianatra atoato mampikaikaiky andreo ray aman-dreny ny atao hoe tena zava-misy marina satria tsy mazava amin'ireo ray aman-dreny enina amin'ireo tompona andraikitra amin'ireo talentsikoloreo raha dia misy tsy mahafantatra tsony hoe tena maimaim-pona marina ve ny atao hoe fampidirana andreo ankizy ireo amin'ny hiditra hianatra atoato sa mbola andoavam-bola ohatra nisan'andro satria raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao namana faniry dia mbola mandrotraka andreo latsakembotra ireo ray aman-dreny mpianatra ireo mbola mandoa ny atao hoe fandraisana andraikitra amin'ny resaka mpampianatra frama ihany koa ireo ray aman-dreny ireo amin'izao fotoana zao ka mila azavainy zay tompona andraikitra mivantana zany zay zavatra satria tsy fantatra ireo ray aman-dreny sy ireo mpampianatra tsony ny zavatra tena misy marina namana fanirika mila fanazavany zay zavatra zay mba ahafahandreo ray aman-dreny ireo mba tsy mitaitaina ahafahandreo ray aman-dreny ireo ihany koa mba mividy fitaovana entindreo zanan'ireo mianatra satria ny problema le ray aman-dreny mpianatra anie dia zao andohan'le latsakembotra zay ao aloha isaky ny isam-bolana sa isa-taona zareo dia tsy manana tsony enti-manana hividanana fitaovana ho an'ny mpianatra. Ao zany ny zavatra problème le ray aman-dreny raha hividy le fitaovana izy tsy manana vola tsony izy zany amidy an'le andoavana an'le latsakembotra ihany koa ka mila jerevana manokana zay na manafaniry satria be deaibe ireo ray aman-dreny mitaraina etseroa hoe tsy fantatra intsony Andriamatoa sy olombavambaoka ny tokony ataonay ay zay ny tokony andeha inona zavatra tokony ataonay zay moa zany ny antom-pisitsika hoe andefa le fitaraina ny vahoaka andefa le zavatra marary ny vahoaka any amin'ireo mpanatanteraka asakasaka zay nareo mpanatanteraka indray hoe anazava zay zavatra misy marina zay ve nareo sy andrainy andraikitsareo ve fa ny anjaranay eto amin'ny miara-manonja sy amin'ny solombavambaoaka ny tena dia mampita foana ireo mararo ny vahoaka sy ireo etaeta ny vahoaka anisan'izany koa ny atao hoe fitsarana baka ny tena moa solombavambaoaka amin'ny Madagasikara mahafantatra ihany koa vahoaka eraky Madagasikara zay zavatra misy any atsaranana amin'izao fotoana zao hoe tsy voaloha ireo karaman'ireo mpitsara ndreo baccalauréat reo zany amin'izao fotoana zao zay mampatahotra ndreo mpianatra manala fanadinana sy ireo ray aman-dreny satria le karaha le mpampianatra tsy mahazo karama dia tsy manao zay fitsarana le fanadinana zay zany ka ny zavatra mampatahotra indray zany rehefa hoe zay ny zavatra misy mety tokoa ny mety fitsarana andreo fanadinandreo raha tena tsy maintsy ho tsaranay andreo satria raha ny zavatra misy tsy maintsy ho tsaraindreo fanadinanareo ka mampitaitainandreo reo mpianatra reo koa zany dia hoe ho voatsara araky ny tokony izy satria le ray aman-dreny mpianatra fa mitaitaina le mpampianatra miady an'le karama zay tsy azo mety tsy fantoka loatra tsony amin'izay atao hoe fitsarana an'le fanadinana zay ka mila jerena manokana mila jerena aingana fa ny zavatra ohatr'izao zany dia anisany mampalahelo satria ireo taranakitsika ireo fara sy dimitsika ireo lasa mizaka an'le zavatra atao hoe tsy fahaizana mitantana loatra na tsy fahombiazana loatra amin'ny atao hoe fandraisana andraikitra amin'izay andraikitra menan'ireny olona reny zany ka mila jerevana zay satria maninona ny sasany mahazo andreo karama reo maninona ny sasany namana faniry tsy mahazo. Zay moa zany dia tena fanairana mihitsy zay avy any amin'ny solombavambaoaka satria ny solombavambaoaka araka ny nambarany teo dia mandray ny etaetany vahoaka marobe anjara ny hevon'ny ZAP zany sy ny SISCO
mba tokony anao niezaka fanazavana zany rehetrarehetra izany satria misavoritaka ny ray aman-dren'ny mpianatra ary zay fisavoritany ray aman-dren'ny mpianatra izay député Jerry Randriambolaina dia ahitana taratra fa tena ao anaty fahantrana fadiranovana ny vahoaka malagasy, tsy hoe fasairanana tsotra fa fahantrana satria dia nangotika tena nangorakantsika raha naheno le ray aman-dreny vahiny teto hoe tsy zakanay tompoko le 9,000 ariary isam-bolana, 9,000 ariary isam-bolana. Tena malahelo fotsika hoe aiza ary ny toerana isan'ny zaza malagasy raha ohatra ka ray aman-dreny efa tena milavolefona kanefa mba manana faniriana mba hampiana janaka reny ray aman-dreny reny. Eo ny amin'ny hoe tsy zakanay tompoko lay 5,000 sy 2 alina zay ampandoavina aminay dia zany rehetrarehetra zany tsika hoe ampitomboy ny fanazavana ho anareo niveau ministera ny fanabeazam-pirenena akatoko ny fampidirana an-tsekoly zao satria raha ny tokony ho izy dia amin'ity herinandro ity no tokony tapitra izay fisoratana anarana izay ka anjara ny eo anivon'ny ZAP zany sy ny Sisco no mba mampafantatra bebe kokoa amin'izay satria efa mitaraina milavolefona ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny akapiany. Tahaka zany ihany koa reo mpitsara fanadinana ary indrindrandrindra no mampitaraina ireo personnel zay eny anivon'ny université samy hafa eny amin'ny hoe zay koa tompoko dia mbola mamitaky ny tokony anjaraka ray amanay zay hanaraka zay tetiandro mpandoavana ny karama isam-bolana izay satria dia mampianajanaka ny reny mpiasa eny anivon'ny université ireny. Zay amin'ny akabeany ny tontolo ny fampianarana député Jerry Randriambolaina fa omaly koa tsika député Jerry dia sady me antsika moa zany nijery an'le fandarana atao amin'ny fahitalavitra rahavavy tsy mampaninona resantsika TV+ tamin'ny dondresaka manokana tany Iorombe tany faritra Iorombe ao anatin'ny faritra Iorombe misy distrika ny Iosy, Iakora, Vohibe ao anatin'izany fa tena metsika ary de tena nanongo tena itsika hankivare ho an'ny fomba fiteny malagasy hoe ohatrohatron'izany lay ambiance an'le sampitondra fanjakana fa ny gouverneur dia mamaky ady amin'ny solombavam-baoaka sy ny ben'ny tanàna. Ny ben'ny tanàna miaraka amin'ny solombava amin'ny ben'ny tanàna ny député na solombavam-baoaka ny Madagasikara ao anatin'le faritra miaraka amin'ny ben'ny tanàna ao aorinany dia mamaky ady sy miteny mivatana an'le gouverneur milaza ny tsy fahombiazana de etsakilan'izay misy miezaka eo ampovoany any miteny am'le hoe tena mizara roa ty Iorombe ty fa misy ny Iorombe antsinanana de misy ny Iorombe andrefana. Reo rehetrarehetra reo anefa tompoko lasy tompoko vavy atsika mijery miara-manonja dia samy mpanohana ny filoham-pirenena avokoa ao anatin'ilay IRK, IRD, IRMAR sy TGV zany resantsika rehetra izany de mifanebaka ao anatin'ilay fandarana zay ny rano be sy ny maro nahita zany rehetrarehetra zany. Ao ny amin'ny hoe manao ny asanay zay tao anatin'ny 7 volana nahatongavanay teto ozy ny gouverneur de miteny hoe embolana zay efa nahavita pavé tataka izao ny alavany zany pavé zany any amin'ny 900 metatra mahery any mitanisa ny amin'ny sekoly zay namboariny izy ireo tamin'ny alalan'ny volan'izany gouvernora zany sy ny resaka fitaovana ny matériel agricole sy ny sisa fa etsy andaniny koa ingia solombavam-baoaka de miteny hoe tena misy mizana tsindrinila mihitsy ny amin'ny fampandrosoana atao anatin'ilay faritra Iorombe de milaza ihany koa ny amin'ny hoe misy zanak'ala hafa ihany am'ireo commune sy ny am'ireo fomba fanomezana fisitrahana fotodrafitrasa izany de milaza ny tsy fahombiazan'ilay gouverneur eo amin'ny fitantanana izany gouvernora izany ao anatin'ny faritra Iorombe mamenatra zany rehetrarehetra zany. Tsika moa député Jerry Randriambolaina tamin'ny faraparan'ny herinandro lakamisy izy zay na tamin'ny alarobia efa tena ny resaka tsika ny amin'ity fanitsahana lalam-panorenana amin'ity resaka gouverneur ity. Tamin'ny lakamisy koa tsika no resaka izay satria larobia no mivoaka tao anatin'ny conseil des ministres lay mameno ny teboka lay décret na didim-panjakana mampitombo ny asan'le gouverneur de ozy tsika hoe tena tsy izy io satria sady manitsaka ny lalam-panorenana no mampitombo fahefana zay ho lasa patron na patronne eny anivon'ny faritra hife olom-boafidy indray le gouverneur ary de io
hitantsika io. Mbola tsy tonga nge ny herinandro député Jerry de efa vaky ny ady de efa hitantsika zany hoe lay contamination lay fifindran'ny aretina amina contestation interne an'le fanjakana ety anivon'ny gouvernement mbola iresakantsika rehefa aveo hoe fantatry ny filohan'ny république ny 900 ministre ho resahantsika zay rehefa aveo fa mbola tsy vita akory le adevitry le gouvernement lay ady atran'lay mpitondra fanjakana mitady seza ny amin'ny hoe raha TGV daholo io ary raha hoe tokony gouvernement tampitolona mbola tsy vita zany adevitra any ary tsisy telo andro akory de efa nametra-pialana ministra de efa mipoka ndray ny adiny samy IRD sy ny RK sy ny TGV eny anivon'ny faritra la preuve zany ny Iorombe ohatra kely fotsiny ny faritra Iorombe iny député Jerry fa betsaka no tranga mitovy zany everiko fa manakambara betsaka ianao député Jerry Randrembolaina mikasika niny rara hitantsika ho maliny ianao raha teo kosa Solomamboka misy mba tiako angatahana fanazavana aminao rehefa aveo fa ny fomba fijerinao aloha ny zavatra mitranga député Jerry. Ya raha ny zavatra misy tokotra ny namana faniry dia atao hoe mamenatra satria raha rehetra reny ny zavatra misy voizina sy alefa eny amin'ny aina manjery ohatran'ireny dia atao hoe manala baraka satria raha ianao tena modely sy tena mpitarika indray manao mampiseho ny lamba manotona ny mason'olo ohatran'ireny dia anisan'ny zavatra tena mamenatra eto amin'ny tany sy firenena. Inona ny antony? Ny antony reny zavatra reny eny dia atao hoe amin'ny andro anankiray tsy fahaizana atao hoe mandray ny andraikitra zay omenanao eo ihany koa ny hoe tsy vazakana fahefana loatra ngara zay koa ny azo ilazana anazy satria raha ny atao hoe débat hitan'ny vahoaka malagasy tena anivon'ireny aina manjery reny alina dia hita tokoa fa fitiavan-tena sy atao hoe fijerevana tombontsoa manokana ho an'ireo mpitondra ireo no zavatra misy satria raha ny fitaraina lehibe ny tanàna sy le solombavam-bahoaka zay nanana le lista nampisehoany teo amin'ny aina manjery teo hoe misy vary tokony ho zaraina atao ry amin'ny commune ry amin'ny commune ry commune anankitelo angamba fahitako ny fahatadiavako anazy tokony andefasana andreo vary reo de tsy nalefa an'le gouverneur tany le izy fa nalefa ny tany amin'le carrière zay nahitany mpitrandraka vato ny eritreretra zany hoe ao amin'io carrière io be olona mahantra kanefany raha ho anahy manokana aloha tsy mametsy iny an'le solombavam-bahoaka tsy hoe amin'ny mahasolombavam-bahoaka anazy satria amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny tena mahita ny fotony ary zany mahatonga ny tena mitondra an'ireny etaetan'ireny vahoaka ireny any amin'ny fahefanam-panatanteraka kanefa rehefa niala avy any amin'ny BNGRC io vary reo de mivily lalakafa nisy koa le vary zay nalefan'ny zareo koa zay niteneniny teo amin'ny aina manjery io rehefa tonga tany amina commune hafa koa de vary loko no nalefa tany namana faniry ary tsy zany no miteny an'izay na zany no nahita an'izay fa zareo ihany zareo samby zareo ihany no manao an'izay mamoaka an'izay any amin'ny aina manjery ary zavatra ohatran'izany tsy azo afenina zavatra ohatran'izany tsy azo konokononina tsony diso ohatran'le zavatra seho teo aloha indray ty de hovaina indray aloha ka zavatra reny zany atao hoe ranoraraka reny ary reny ahitana mihitsy hoe aiza ho aiza marina reny olona voatendry sy apetraka fitondram-panjakana reny isolo tena azy eny fotona ohatran'ireny zany satria raha ny zavatra hita sy tsapa tamin'ny fandarana manokana omaly iny dia atao hoe fanangona karena ve satria nisy resaka lavanty koa nandeha tao nisy sary misy mitondra vola be mihitsy nampiseho teo nampiseho le solombavam-bahoaka hoe ty SP ny ramoto gouverneur zay nandray andraikitra mivantana tamina lavanty zay nisy sary le gouverneur koa zany teo miteny mihitsy aza lailainareo sary rehefa manao an'ity zavatra ity de le solombavam-bahoaka miteny nga tsy atao magnarahara le zavatra atao ohatran'izay ka taratra anankiray zany zay hoe aiza ho aiza marina no fampandrosoana nyty firenentsika ity raha ohatra ka ny olona tendrena sy olona petraka zay hitatana amin'ny faritra na hitatana an'le district ireny fanjakana fa tombontsoa manokana no azo lazaina ataon'ireny olon'ireny fa tsy tena fampandrosoana sy tena fijerevana an'ireo vahoaka zay atao hoe miaina ao anatin'le fahantrana amin'ny faritra atsimo iny namana faniry ka zavatra ohatran'ireny atao hoe tena mampalahelo
Araty de tena mitodika manokana amin'ny atao hoe ireo fitondram-panjakana ny filoham-pirenena ao anatin'izany hoe manala baraka nareo mpitondra ny zavatra ataon'ny olona apetraka reo amin'ireny faritra reny andriamatoa filoham-pirenena fa mila jerena ny olona apetraka reo amin'ny fitoerana ohatran'ireny satria zavatra ataon'ireny olona ireny ka tombotsoa sy atao hoe fiadivana toerana fa tsy tena resaka fampandrosoana zay eritreretina hoe asoan'ny vahoaka malagasy. Ny antony de ny zavatra rehefa mipotra atao hoe amin'ny aina manjery sy atao hoe vaky ady ohatran'ireny dia tsy possible tsony ny atao hoe hitondrana zay fampandrosoana zay. Inona ny antony? Reo olona eo tompoko de tsy maintsy hiady, tsy maintsy hifanenjika, zany hoe ho lany fotoana hiaro tena, hiaro fotoana hiaro lany fotoana atao hoe hifanenjika sy hiady an-trano reo mpitondra reo fa tsy izy tsony ny atao hoe fiaraha-miasa mba ahafahana mahazo zay hoe fampandrosoana zay tena eritreretina ho atao zay. Ka zavatra ohatran'ireny ny namana faniry dia mila jerena manokana satria tsy tombotsoa ho an'ny vahoaka na tombotsoa ho an'le firenena zany zavatra misy fa tombotsoa an'olo tokana sy tombotsoa mety hoe ho an'ny atoko fotsiny. Ya tao anatin'iny fandarana iny satria tsika moa zany satria tsy voatery hoe nahita an'le fandarana tamin'ny fahitalavitra iny avokoa zany ny vahoaka amin'ny akabeny zay miaino antsika député Jerry de zay no hitondrantsika n'lay ady hevitra satria nahaliana de lahaliana le izy ny amin'ny hoe io no vokatra lay fampantsahana andraikitra zay napetraka ny fitondram-panjakana. Io no vokatry ny fanitsahana lalam-panorenana zay nataon'ny fitondram-panjakana zany. Ka zavatra efatra no resahantsika ao anatin'izay député Jerry Randriambolaina de hoe voalohany aloha de izy rehetra zay niatrika an'ilay fandarana na ny gouvernoura na ny mpanolo-tsainany na ny solomavam-bahoaka sy ireo be ny tanàna ao aorinany sy ilay teo ampovoany ihany koa de samy latsa fa hoe samy manantanteraka ny velirano ny filoham-pirenena avokoa. Zay zany le izy ka sasany zany manantanteraka ny fomba hanatanterahany azy de manatsara ny asany hoe valy volana zay teto betsaka ny zava-bitanay. Fa sasany koa ato miteny zahay solomavam-bahoaka, zahay olom-boafidy misy be ny tanàna miaraka aminay reo, zahay matsaro fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ary tsy misy mangarahara ary tsy araka ny zavatra tena filana sy le azakazaka lay filoham-pirenena sy lay zavatra andrasany ny zava-misy. De eo moa misy mifanebaka indray faharoa ny amin'ny hoe manenjika anay ny solomavam-bahoaka satria dia mba nanana candidat ho gouverneur izy kanefa tsy tafavoaka ny azy de mety ho lasa blocage lay gouverneur am'izao fotoana zao. Fahatelo dia nilaza ndraiko raha matoa gouverneur ny amin'ny hoe itsika nge manao an'le tsy miady nefa kibay akelike ihany oza raha matoa gouverneur ary de miteny koa raha matoa gouverneur hoe nahatsona nge ianao andriamatoa solomavam-bahoaka fa tsy mety tonga mihitsy amina zavatra zay tokony ilananao ary ny misy mihitsy ara zavatra voan'ny tanterahana tamin'ny faran'ny herinandro teo de mba nieritreretana fa ho avy ianao sy ny assistant parlementaire anao kanefa tsy tonga ianao de oza raha andriamatoa solomavam-bahoaka fa aiza moa lay fiantsonana le fanasana no mivatana ohatrohatra zany le ambiance an'le ady hevitra député Jerry de vao mainka hifampitady ty raharaha ty satria nampitomboana andraikitra ho tsika tamin'ny laka misy teo le gouverneur io ara le andraikitra mbola tsy araka lay vondrom-bahoaka paritra hitsinjara-pahefana na le voalaza ny lalam-pandrenana satria lalam-pandrenana mihitsy nge no miteny anjany député Jerry eo amin'ny andininy fahatelo hoe ny la République de Madagascar ozy izy est un état reposant sur un système de collectivité territoriale décentralisée composé de communes, régions et des provinces dont les compétences et les principes d'autonomie administrative et financière sont garantis par la constitution et définis par la loi. Zany hoe aty amin'ny andininy fahatelo de fa mazava fa collectivité territoriale décentralisée no système hiasana zany ao anatin'izay ary zay ny eken'ny République Madagasikara de misy ny commune, misy ny région de misy ny province. Dika zay zany tsisy an'ty resaka gouverneur aty mihitsiny
fa l izy moa zany rehefa nitsahana le lalam-pandrenana dia ny moterana mpanitsaka azy tao anatin'izay le ACC teo aloha efa nresahantsika foana zany dia nomena andraikitra ny foroporonina décret de ny décret nampanitsahana constitution zany ny zava-misy eto Madagasikara zany dia tsy vitan'izany ndray député Jerry fa lay décret de mbola nampitomboana indray ny fahefana tamin'ny lahabilasa teo de ao anatin'izay anankiroa resahan'izay hoe ao anatin'ny fanatanterahana ny andraikitra mampandrindra eritrereto tsara mpandrindra ireo asa ara-toekarena sy ara-tsosialy azy ny gouverneur de mampivory ara-potoana ireo tompon'andraikitry ny sampandraharaha-mpanjakana any fotony io le STD na service territorial déconcentré eny anivon'ny districta zany sy ny faritra de eto ihany koa misy an'le tokony mampivory ara-potoana ireo vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana ny gouverneur mba handrindrana ireo asa fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao amin'ny farim-piadidiana de nefitsika nahita tsara tamin'ny fandarina omaly ao anatin'ny ty hoe mampivory ny vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana ty ny gouverneur misy ao anatin'le vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana be ny tanàna miaraka amin'le solomavim-bahoaka zay miady amin'le gouverneur inona ny fampandrosoana vanina ara-toekarena sy ara-tsosialy eny anivony zany faritra izany fantatrareo fitondram-panjakana ve le adalana miopapana le fahadisoana le tena hoe fanapara-pahefana zay mivandravandra amin'le fahadisoana zay ataonareo amin'izao fotoan'izao zany zava-misy député Jerry ary misy fanazavana momba n'le siady ary teo misy tsy haindry zareo korongely dika le siady na CLD taloha député Jerry mba angatahako fanazavana aminao mino fa tena tsara toerana ianao amaly an'izay député Jerry ya alohan'ny anazavako kely le resaka siady na le CLD teo aloha moa zany dia tsara ho fantatry ny mpitondry fa ny olom-boafidy na mibe ny tanàna na ny solombavam-bahoaka dia ireny olon-dreny no tena mahafantatra ny areto ny vahoaka ireny olon-dreny no tena mahafantatra ny manaitaina ny vahoaka sy ny filan'ny vahoaka eny fotony inona ny antony alohan'ny irotsahan'ny tena hofidiana dia miserasera amin'ireny vahoaka reny vahoaka reny no mitantara ny zavatra misy marina reny vahoaka reny no milaza hoe zao ny foto zavatra aza tsy mety aty aminay zao ny fampandrosoana tetavinay zao ny zavatra rehetrarehetra rehefa fantatry le olo-boafidy zay de miezaka izy ny anatanteraka an'izany sy mieritreritra no apiditra an'izany ao anatina programme anasa raha ao anatin'ny resaka bentanana zany no resahana ny député indray tsy mpanao foto-davitra asa fa kosa mitondra le etaeta ireo vahoaka ireo any amin'ny gouvernementa sy any amin'ny fahefanam-panatanteraka momba le CLD na le siady ozy ianao dia samy manana fandraisany azy ny olona rehetrarehetra ny antony edivana an'io tao amin'ny Assemblée nationale natao amin'ny antenimieram-pirenena dia misy ireo atao hoe fampanantenana nataon'ny solombavam-bahoaka teny amin'ny fifidianana reny na tamin'ny propagandy zay tsy ho tanteraky ny solombavam-bahoaka izy reny noho ny antony hoe tsy mpanantanteraka ny solombavam-bahoaka fa niady an'io ny solombavam-bahoaka mba hahafahana manao reny atao hoe fampanantenana zay nataon'ny vahoaka zay zany tamin'ny fotoana nanaovan'ny propagandy de avy amin'io nefany tsy ny solombavam-bahoaka no mitantana ny vola io fa rehefa mivory ny chef district na amin'ny préfet sy ireo be ny tanàna dia ampafantarinay solombavam-bahoaka ny be ny tanàna hoe misy an'ity tao amin'ny commune Tatsy na misy an'ity tao amin'ny commune Zaroa zay fampanantenana nataonay député an'ireo vahoaka zay fidy anay dia ireo zavatra ireo zany no ho ataonareo amin'reto vola reto de ny député moa manao sini an'le programme anasa sy le famoahana an'le vola fa ny tena ho mariana indray dia ireo vola reo de tsisy mandalo aty amin'ny solombavam-bahoaka na ariary ary fa tonga de ny chef district sy ireo atao hoe nahazo ireo hoe tolotrasa zay misy atao hoe na fifanarahana tamin'ireo fournisseur asiana rehetrarehetra reo zany de zareo samy zareo no mifanaraka amin'ny fandoavana le vola fa tsisy makany amin'ny solombavam-bahoaka ny anjara ny solombavam-bahoaka anatin'izay zany de mampafantatra fotsy ty tetika azy ty na ty foto-javatra azy ty no anaovana an'ity siady ty ndray amin'ny ty taony ty izay ihany zany nataonay solombavam-bahoaka de manao soni
tiano tenenina zany eto hoe tsy ny be ny tanàna tompoko no manolotra programa anasa ty amin'ny solombavam-bahoaka ty misy an'ity tianay atao any aminay tsy zay le izy fa ny solombavam-bahoaka no manome hoe tia ny asa ho atao zay nampanantenainay amin'ny vahoaka zay mifidy anay zay no anaovana an'le CLD zany de zay no fanazavana fohifohy tiako apetraka namana fanitry satria raha ny zavatra eno sy ny zavatra misy de ohatrany hoe solombavam-bahoaka mikirakira vola be zay entina anaovana foto-davitra asa am'izay mety aminy zay tiny fa tsy le tily lehibe ny tanàna ka tsara le fanazavana apetraka kely ohatr'izay namana fanitry satria misy foana le atao hoe fieritreretan'olo hoe solombavam-bahoaka mety tsy mandeha amin'ny fahamarinana ave solombavam-bahoaka ave mety manodina volam-panjakana mariako itona fa ny solombavam-bahoaka de tsy mitatana volam-panjakana na ariary ary fa mame ny hoe tia foto-davitra asa tia nampanantenainay amin'ny vahoaka tia misy lalana kely tokony natao tatsy tia misy tranom-pokotany tia misy tranona gendarme tokony amboarina tia misy fitaovana tokony omena zay zavatra zay zany no atao hoe famaritana tsotsotra le sy fanazavana fohifohy am'le resaka siady ty zany fa tsara mazava zay resaka fa tsy ny be ny tanàna tompoko no manome ny hoe tiantinay atao am'le resaka CLD na le siady am'izao fotoana zao zany fa ny solombavam-bahoaka mazava tsara ngam'izay fa ampitaiko aminao ndray namana faniry ny fanazavana fa manaraka ny fanazavanao teo tena mazava tsara député Jerry zay zany misy zavatra mila fatatsika daholo koa zany hoe siady fa tsy CLD araka ny fahafantarantsika azy telo fa na izany miverina ny ty ady hevitry ihany député Jerry Randriamolaina ny amin'ny hoe miady zany lay solombavam-bahoaka sy lay gouverneur dia mitatana an'le faritra le tsy araky ny lalàna io zany fa nomena fahefana araky ny fanamboamboarana ny lalàna zany arak'izay tiany le fitondram-panjakana zany hoa de mbola ady hevitra lehibe zany ary tokony ho fantatry ny vahoaka zany fa le gouverneur koa mbola nampitomboana le fahefany dia lasa tsy refesy mandidy izy ao amin'le faritra anankiray ary lasa tena izy ny folo kely ao anatin'le faritra anankiray mihevitra ny tena ny folo izy satria sady mamory an'ilay vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana izy tena misy tena fahefana mihitsy hoe tokony mampivory ara-potoana ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana le olom-bo tendry io no asaina mamory an'le olom-bo fidy ibaiko zany fa etsan-dany koa de mbola izy ihany koa no mbola patron le STD na le service territorial déconcentré zany hoe reo ratsa mangaika ny fitondram-panjakana eny anivon'ny distrika sy ny faritra de mba azontsika eritreretina ve reny ratsa mangaika reny ane dia manana ny département ohatra ny département ny direction régionale ny agriculture ohatra dia manana ny ministère izy tompon'andraikitra miandraikitra izany ny direction régionale ohatra ny mine de manana ny département izy tokony hanaovany tatitry ny asany fa zao rehefa nomena fahefana izy amin'ny mampandrindra le gouverneur zany hoe misy fahefana ndray zany à la fois sady makany an'le fitondrana fohy be any anivon'lay solitenan'le département iadidiny fa eo anivon'le tanàna ihany koa izy le faritra dia tsy maintsy voriny lay gouverneur de misy an'izay mihitsy ato député Jerry Randriamolaina hoe ho fampiarana ny voalazany 750 izy ao amin'ny laharana 2014-020 tamin'ny 17 septembre 2024 ireo sampandrara-panjakana de maka hevitra amin'ny gouverneur momby ireo tetikasa sy asa fampantrono tanterahana eo amin'ny ivon'ny faritra iadidiny sy manome azy dika mitovy amin'ny tatitry ny asa etsekilany aiza zany rehefa manao compte rendu zany tsy maintsy mandeha any amin'ny gouverneur zany le sampandrara-panjakana nefa izy zay nge ma service territorial déconcentré azy manana an'ilay département fohy beny izy de zay le tenentsika hoe misy andraikitry le fanjakana mampiady an'le tompon'andraikitra eny anivon'ny faritra sy distrika député Jerry Randriamolaina noho izao lalàna tefomaika sy natao erovatseza zao de mazava ho azy le gouverneur mieritreritra fa izy ny filoham-pirenena kely any amin'ny faritra misy azy satria ny fahefany rehetra de mampivory ny CTD izy collectivité territoriale décentralisée na vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana sady mampivory izy ny service territorial déconcentré na ny STD
fa le solombavam-boaka koa de mieritrehitra hoe izy ny olom-bofidy ao anatin'ny distrika misy azy ary manana fahefana izy manara-maso ny asan'ny olom-botendry ary zany tokoa no izy manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ny mpanatanteraka anie tsy mpanatanteraka ny gouvernementerery ihany fa mpanatanteraka hatraty anivon'ny faritra ny mpanatanteraka zany raha ny tokony izy sady manara-maso ihany koa izy mijery amin'ny andraikitra nomena azy ao anatin'izany siady zany fa mbola misy be ny tanàna ihany koa zay olom-bofidy de eo le tenentsika hoe mampiady ny tompona andraikitra ny lalàna napetraka ny fitondram-panjakana ary tsy vitan'izay samy te hoe eo akaiky ny dada avokoa le dadantsika resahana zany le fanjakana izy rehetra zay ao ny olom-botendry ao ny olom-bofidy de samy te aka 19 de mipoka ny ady initatsika iny santionany kely iny député Jererandrembolaina fa mino fa any amin'ny faritra rehetrarehetra any de misy tatakin'izany ny zava-misy ya namana faniry marina tokoa lazainao satria ny onana amin'le zavatra misy ohatr'izao ny amin'le atao hoe fandikana lalàna dia mihevitra ny tena no patron daholo le olona rehetrarehetra ary tiako atao manazava satria amin'ny maha-olom-bofidy any tena de sarotiny amin'ny mampanao lalàna ny tena ihany koa de sarotiny amin'rezaka hoe fanarahan-dalàna izay ny tena satria raha lalàna petrapetraka ohatran'io zay atao hoe fandikana ny lalam-panorenana misy teto amin'ny tany sy firenena de mazava be satria raha zavatra petako tokony ataonao de tsy andehany am'izay loany zany fampiarana an'io sy ny ampiara an'le olona rehetrarehetra zay olom-botendry eny sy ny olom-bofidy satria ny olom-bofidy somary sarotiny amin'ny maha hoe vahoaka no fidy azy dia tsy maintsy mijery hoe inona ny mahasoa an'le vahoaka fa ny olom-botendry any mavoana azy tsy miraharaha reo vahoaka reo izy fa ny azy mifantany fotsiny hoe tia mipatroako de zay mety amiko sy mety amin'ny patroako no ataoko izany hoe samy hafa mihitsy ny fomba fiasan'ny olom-bofidy sy ny olom-botendry ary eo koa manantony anankiray mampifandona ny olom-bofidy sy ny olom-botendry foana satria ny olom-bofidy miaro ny vahoaka zay ifidy azy ny olom-botendry miaro ny patron zay nametraka azy satria miaro ny sezany izy ao zany mahatonga le fifandonana namana fanitry satria le asa le tombotsoa ho an'le patron sy ho an'le tenany zay mipetraka eo amin'le toerana nametrahana anazy no edivany ny olom-botendry fa tsy le tena mahasoa an'le vahoaka ny fotony taratra ary hita zany tamin'iny fandarana manokana omaly iny satria raha ny zavatra ny seho dia ataoko hoe na olona ataoko hoe farak'izay tena tsy mandinika ary de tena me ary tena manongo tena araka ny tenenao teo hoe ohatr'izao ve ny débat misy eny amin'ny tony aina manjery tony zay tena débat tena farany zay tena mamenatra tompoko ny antony masy de eny masom-bahoaka ve no manasa lamba malotonao samy izy ao an-trano ihany samy izy ihany tiako ho tenenina eto zany de hoe hafa mihitsy namana faniry natao hoe fomba fiasan'ny olom-bofidy zay zany mametraka an'izay zavatra zay ary ho anareo olom-botendry rehefa tsy hainareo koa miara-miasa amin'ny olom-bofidy ika fa nisy foana atao amin'ny assemblée nationale tao misy reo ministra teo aloha tsy refesy mandidy fa hoe zay patron anareo zay zao ary misy mihitsy ny famalina atao amin'ny anteny meram-pirenena io ny antony zany zavatra rehetrarehetra zany dia samy mihevitra ny tenany fa hoe zay mety amina ihany nataonareo fa zay tsy miraharaha zay tatitra ataonareo zay tsy miraharaha zay etaeta oentinareo avany hoe tia ny etaeta ny vahoaka fa tia zavatra hita raylo marina fa misy ny programme anasa amin'ny gouvernement kanefany misy koa ny lahara-pahamehana zay atao hoe hita hoe tena marary amin'ny vahoaka ohatra fotsiny ataoko amin'ireny renikeretany atsimoreny tsy tao anatin'ny programme afana gouvernement nefa zavatra ohatrandrey zany mila miomana foana ianao raha hitondra firenena ianao tsy hoe androany ianao reto ny programme anasako de tsy malala fa tsy io nefa misy ny imprévu misy mety loza voajanary mety iseho misy mety ahitana ohatran'ireny any atsimoreny mila efa miomana amin'izany foana zany ny mpitondra fanjakana zany raha hitatana firenena ianao fa amiko zany tsy vaolana mihitsy nataoko io aretina niditra teto amintsika io range efa napoziny io ary zao tontolo zao fa efa niaina tamin'io taloha atsika zany hoe tokony efa niomana zany tsika ahoana ny tsy atongavany eto ohatra raha azo natao zay zavatra zay raha ohatra tsika ka tena nieritreritra ho sahirana fa roa manarakaraka an'izay raha tena misy marina ary ty zavatra ty inona ny fomba hiatrehantsika lizy re moa zany ny zavatra zany isaorana n'Andriamanitra be deaibe fa nitahian'Andriamanitra ty firenentsika ty
satria raha ny olona manodidina ny tena fotsiny dehibe ny tratran'io aretin'io ary rehefa tratran'io ilay olona dia miantso vonjeo inona ny tokony atao sy ndraindraketra dia mba mijery zay ny tena hoe nandefa tany amin'ny CSP2 nandefa tany amin'ny hôpitaly sy ndraindraketra hoe ary ale fa nisoavana an'Andriamanitra misy zay fitahiana nataony tamin'ny vahoaka malagasy zay anisany tsy nadina be maty loatra ny vahoaka Madagasikara teto Madagasikara na manafanitrika iverina ty amin'le adevitsika teo ny hoe tokony mametraka ny tsirairay amin'ny toerany ny fanjakana zany amin'ny andraikitra sy ny asa nametrahany vahoaka sy nametrahana anazy zany ny tsirairaika raha io atao hoe toerana misy ny gouvernorat zay mijabaka aty anatin'ny asan'ny solombavambahoaka ihany koa dia anisany tsy ampandroso ny firenena satria samyny saro-piaro amin'ny asa zay nametrahany vahoaka nazy ny tsirairay sy ireo olom-boafidy eo ihany koa tsy fametrahana an'ireny be ny tanàna ireny amin'ny toerana misy azy satria izy ireny dia eritreretin'ny atao hoe fitondram-panjakana na an'ireny gouvernorat reny hoe mpiasany fa tsy fidin'ny vahoaka dia anisany tena mampalahelo zay zaho somary sarotiny amin'le hoe olom-boafidy na mery izy na solom-bavambahoaka na filoham-pirenena mihitsy ary satria matoy ianao ny fidin'ny vahoaka dia nametrahany vahoaka zay fitokisany zay nametrahany vahoaka zay hoe asa zay eritreretiny ho atao amin'ny masolom-bavambahoaka anao zay na amina olom-boafidy anao zay ka mila samy mametraka ny tsirairay amin'izay toerana misy azy zay fa raha vao misy hoe fifangaroam-pahefahana na atao hoe fangalarana andraikitra amin'ny andaliny sy ny ankilany dia aza miteny aminao hoe aza mieritreritra ny ata hoe avita-pandroso an'ity firenena ity zany tsika tia namaranana ny teniko zany amin'izay fotoana amin'izay resaka zay dia ny hoe aleo mametraka ny toerany tsirairay sy amin'ny andraikitra sy tsirairay amin'ny toerana misy azy ny fitondram-panjakana fa raha zao ny zavatra miseho dia ananareo saminareo rehefa hita pirofo hita maso hita pirenena fa tsy voafehinareo le olonareo fa nareo saminareo indray lasa miady atrano anatin'izy ka dia mamenatra tena mamenatra amin'ny vahoaka ny zavatra miseho fa dia zay na manafaniry ny atao hoe fanazavana fohifohy avy aty amin'ny tenako député Jerry lasa de lasa ihany koa moa zany fotoanantsika mbola andray ny député raha tsy mbazafy alaintsika fa everiko fa rarotana ihany koa zany maheto anao eto amin'ny plateau zany ny distrika misy anao distrika Navaradrano mihetsiketsika ihany koa nareo mikasa anao an'izay fameloma masony any tiako Madagasikara zay na ny redynamisation misy ihany koa ireo asa samihafa fitetezana commune zay nitanterahanao alohan'ny tena ilanao eto amin'ny plateau mba tsara ihany mba miresadresaka amin'izany ho an'ny mpijery sy ny mpiainantsika député Jerry Randriambolagny marina mihitsy zany na manafaniry tsy ho adino mihitsy ny distrika misy any tenako satria efa ao anatin'izay zavatra zay fa alohan'ny idinako amin'izay ngamba dia misy atao hoe zavatra mampalahelo ihany zay hoe ny ainan'ny tena angala zay ny azo ilazana azy resaka CCPRIAS CCPRIAS zany moa dia isan'ny service anankiray ao amin'ny finance zay anisany manana teti-bola manokana zay entina ijerevana manokana ihany koa ny tontolo ambanivohitra sy eny anivon'ny distrika tsirairay misy avy eny ny tenako moa dia anisany nandefa zay atao hoe tetikasa tamin'ny CCPRIAS efa heritaona sy tapany angamba zay zavatra eny alefa tany zay tsy nahitam-balony hatramintsika miteny zao ary rehefa nanontany ireo coordonnateur ny CCPRIAS ny tenako sy ireo tompona andraikitra mivantana rehetrarehetra ao dia valiteny azy dia anisany nampalahelo ary tiako no miteny an'izay eto amin'ny tena manjery ity satria ny vahoaka ny etaeta ny vahoaka no entiko sy ny zavatra maraina ny vahoaka no entiko mba ho tanterahan'ny fanjakana dia ny zavatra nampalahelo anazy dia tena hoe tsy afaka mamaly le fangatahana zay natao tany CCPRIAS fa sao dia manana fifandraisana manokana amin'ny filoham-pirenena aloha ianao dia zay vao afaka manatanteraka an'le asa zavatra ohatr' zany ve na manafaliry ny atao hoe fampandrosoana marina fa mety hoe tsy miaraka tsy ao anatin'ny fitondrana ny tenako fa raha tsy ao anatin'ny fitondrana raha ny tenako le vahoaka tsy mandehandeharina ve no atao sorona vokatry le hoe tsy namanenareo dia tsy afaka manome fahafahapoan'ireo vahoaka zay fidy an'ny filoham-pirenena raha ny fidin'ireo vahoaka ireo fa tsy député fotsiny
ka tiako alefa ihany zay zavatra hoe atraiza ny famarinana zay zavatra zay a hoe rehefa tsy manana fifandraisana manokana amin'ny filoham-pirenena de tsy afaka mahazo tetikasa zay nanaovana fangatana tao amin'ny CCPRIAS ny tenako fa dia atsipy any am-pony malala fotsiny zay terazak'izay ry namana faniry fa momba ny atao hoe fameloma maso ny atokotiko Madagasikara indray ny district Navakadrano dia efa nanao zay fidinana ifotony zay ny tenako niaraka tamin'ireo ekipa ny district rehetrarehetra ary amin'ny herinandro iny mihitsy dia isy fidinana fotony isaky ifotony isaky ny commune zany manomboka hatrany Ambomanga Rova, Ambohidrabiby, Ambomanga Kely, Ambomanambola sy Lasoka zany atoato zany zay zavatra zay efa anaovana any fa mivoaka ny calendrier fa efa napitaina amin'ny atao hoe comité rehetrarehetra eny amin'ny commune rehetrarehetra eny moa zay zavatra zay ny antony zay zavatra zay dia somary atao hoe miazakazaka mafy tsika amin'izay fameloma maso zay noho ny antony zay teo hoe ny aina tao anatin'ireny amiana-pahasalamana reny tsika dia somary natao hoe nijanona kely tamin'ireny fotoana reny fa izao zany fotoana zay efa hoe hiazakazana ametrahana an'ireo mpikambana sy ireo rafitra rehetrarehetra eny anivony atoko Madagasikara ary zay fidinana fotony zay ihany koa dia misy karazana formation zay ho ampitaina amin'ireny mpikambana ireny ihany koa dia tsy ho ela zany anaovana zay zavatra zay fa dia efa mandeha ny calendrier fa namian'le calendrier nareo zay ahafahana midina eny fotony eny dia ho avy zany ny ekipa ny distima sy ny bureau politique ihany koa anao an'izay fameloma maso eto amin'ny district Navakadrano zay fa zay namana faniry ny atao hoe anjara fitenenako tamin'ity an'ity namana solombavamboaka Ialaina Tsimbazafa koa dia efa eo akaiky eo fa dia manatitra ny veloma mandra-piresaka indray ho an'ny vahoaka malagasy zay mihaino izao fandarana zao dia makasitraka makatelina samitsika ho tain'Andriamanitra tompoko. Eny ary de misaotra député Jerry Randriambolaina zay nitondra zay faneho-kevitra mafonja mafinaritra zay ary mipetrapetraka izay ao anatin'ny fahafantarana ny lalàna amin'ny ankapobeny, fahafantarana ny zava-misy amin'ny ankapobeny ihany koa zany resahany zany no nambarantsika mandrakariva ny amin'ny hoe le izy de tena misy andraikitry ny fitondram-panjakana mihitsy no mampiady an'ireo tompona andraikitra eny anivon'ny faritra satria dia samy teo eo akaikin'ny mpanendry, samy teo eo akaikin'ny patron daholo ny rehetra ary dia samy teny hoe zay ny tena manantanteraka amin'ny velorano, samy teny hoe zay ihany koa dia tena maharaka ny hazakazaka le filoham-pirenena satria ny olana zany dia hoe misy tsy maharaka amin'le hazakazaka le filoham-pirenena dia ilay filakevitry minisitra tamin'ny larobia teo no hitondrantsika amin'izay famarana zay ady hevitra zay tao anatin'izay manko dia misy an'le teboka hoe alohan'ny faraparany dia hoe akoatr'ireo asa efa nankin'ny fanjakana tamin'izy ireo zany hoe tamin'izy moa zany dia tamin'ireo gouverneur dia nanamafy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa tokony omena andraikitra bebe kokoa ireo gouverneur amin'ny fanaraha-maso ireo asa sy tetikasa tanterahana any amin'ny faritra. Zay nge le zava-misy zany hoe ilay filoham-pirenena mihitsy no mampanitsaka an'le lalàna mampitombo ny fahefana le olona tsy tokony hanana fahefana dia tsy mahay mampiasa an'le fahefana koa le olona zay nitendren'le filoham-pirenena satria lasa mihetraketraka tonga eny anivon'le faritra zay nanendrena azy dia lasa ambina amin'ny zavatra ary olom-bofidy ny teneny député Jerry Randriambolaina teo miainga avy amin'ny ben'ny tanàna sy ny solombavamboaka dia soa ihany moa zany député Ialaina Tsimbazafa izy menakavy nanapoaka ny adiny tao anaty vilany tao dia tsy fantatra hoe ahoana ilay ady tao anatiny tao fa indraindray dia mahatsiaro an'ilay saritatra nataon'ny pauvre izay namana pauvre dia mpanao saritatra malaza dia ohatra misy karazana anatina panier zay dia misy mifanao ohatran'izao mitifitra basy ohatran'izao le izy tsy te-hiteny zavatra betsaka fa saritatra nataon'ny pauvre le izy hoe miady atrano le ady atrano dia tsy tetena hoe le ety ambony ihany député Jerry Randriambolaina zay ady atrano zay tsika tsy resaka Apollo 21 hoe reo samy nanohana fitondrana ny tena ao anatiny zany ady hevitra ady atrano anie zany ary mifamoaka révélation ny ady ao anatin'ilay gouvernement tany amin'ilay tompon'andraikitra ny tendrena
sy lay solombavam-boaka miady amin'ny membre gouvernement voateny ray le membre gouvernement de mbola fifaninjehana tsy fakahitana ary nefarany amina fametraha-pialana de tonga aty amin'ny faritra le izy de zay le tereniko tery am-piandohana député Alain Ratsimazafy hoe mihitatra le arety lasa arety mifindra lay contestation interne ao anatin'le sampitondra fanjakana de izany zavatra ve de tsy mba hakana reo mpitondra fanjakana lesona tsy izay mpanohatra na ny fanoherana ne na miara-manonja no miteny hoe mediva amin'ny gouverneur ianao andriamatoa solombavam-bahoaka na andriamatoa na ramatoa gouverneur mediva ianao solombavam-bahoaka na andriamatoa solombavam-bahoaka mediva ianao amin'ny gouverneur fa ny zavatra ataonareo no mahatonga an'izany de zay aloha zany voalohany indrindra vokatra ilay fantsana lay lalam-pandrena sy le lalàna iasana fa zay ihany koa faharoa député Alain Ratsimazafy vokatra ilay samby te ho eo akaiky n'le mpanendry sy lay olona ao anatin'lay kitapo any ankiray avokoa zany lay sobika n'lay Irmara na IRD na IRK de samy te hiteny hoe zay maharaka ny azakazaky ny filoha de samy teny hoe zay ny tena manatanteraka ny velorano de potika izy de izy moa zany tena miantraika ao anatin'izay sy tena voamafy tsisy afa-tsy lay vahoaka malagasy rery ihany ka tsy gagitsika ry ohatra zany tena mijaly amin'ny asandalony any Orombe tsy gagitsika ry ohatra hoe misy manodikodina amin'ny fanampiana satria ohatran'izany le fomba fiasan'le olombofidy sy le olombotendry tsy gagitsika ry ohatra ka tsy mandeha araka ny zelony ny resaka vidim-piainana any amin'ny faritra misy an'izany Orombe zany satria tsy mitovy le asan'lay le tandemma n'lay olombofidy sy le olombotendry izy moa inovoaka kalamanjany iny ka sady miarabanao ihany député Alain Ratsimazafy tonga somatsara tondray ny fandarantsika efa nitarika an'izay adevitra iny tena koa sy ny député Jerry Randrembolaina teo mino alohan'ny teny hidirantsika amin'ny adevitra hafa député Alain Ratsimazafy manakambara ianao amin'ity raha manga zay nipoaka ho maly ty ya miarabanao namana faniry ary manantitra ihany koa ny araba ho antsika rehetra manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity alatsinainy fahatelo amby roapolo ny volana aogositra taona 2024 ity arabaina manokana isika ao amin'ny commune Fenorivo zay vontsy dianao maly zay nangataka kopakopatanana manokana moa izy ireo amin'izay fanarahana tsy tapaka ny fandarana miara-manonja izay eto ihany koa dia manatitra ny fisaorana ho anareo zay mirahalahy efa nandray anjara teo aloha nitondra an'izay famakafakana teto zay ary isaorana ihany koa moa ireo teknisiana ao ambadika eo zay mandrindra ny sary sy ny feo mampitany amintsika vahoaka malagasy zay manaraka ny fandarana na ny toetoerana na any ivelany izay moa no atao hoe tsy maintsy lalovana ity ampiandohana an'izay fandarantsika ity fa marina de marina tokoa nefa nambaranareo mirahalahy zay naneho hevitra teo fa miseho sesilany tokoa zany azo lazaina hoe fifanipahana angamba ao anatina misy tentsika malagasy hoe ny fanipakoatra ny valalakarona ireo tompona andraikitra samy hafa eo nivony vovonana IRD amin'izao fotoan'izao ny rafim-panjakana mihitsy de fa tsy mirindra araka ny tokony ho izy ary na ny vahoaka tsy ivelany manaraka ny raharam-pirenena de valalanina hoe fa inona ihany ity sesilany olana sesilany miseho amin'ivon'ny fitondram-panjakana ity ary tonga ny vanim-potoana amin'le hoe mipoka ny sarombolany ankehitriny izy samy izy eo ihany no manome ny vaovao ary izy samy izy eo ihany no maneho an'izany ampahabe maso tsy takona fiainana moa reny tamin'ny ainao manjerina de ho maly reny tao amin'ny fandarana zay ny raha antsika nahita sy nandray fa mifampiantsy ny samy tompona andraiky mpanjakana mifaneo an'izay atao hoe endrika fahefana zay samy ananan'izy ireo zay na ny mpanatanteraka na ny ety anivon'ny parlementaire fa ny tena mahamenatra sy mampalahelo ao anatin'le izy de hoe miseho i masom-bahoaka zany ady eo amin'ny samy tompona andraikitra zany tsy azo nalamina tany ambadika tany mihitsy vereny fa nateo naseho i masom-bahoaka
ho anay etianivo fanoerana moa de mety aminay reny mety amintsika satria hay ahalalana ny zavatra misy marina ao anatinareo ao satria dia tsy mijanona mihitsy zany a ny fikorontanana na savorovoro eny araka ny efa nambara teo hatramina fanendrena ministra farany teo tamin'ny herinomaly de fatatsika tsara fa voaherinandro nke zay nitsanganan'zany gouvernement vaovao zany andro vitsy aty arina de efa misy ny ministra mametra-pialana etiko ilazany zay hoe le teninao Andriamatoa Rajoelina de manahirana nomeno azy amin'ny hoe tsy manana droit anao esekitsika nefa ny hainao mihitsy andro vitsy aty aoriana ny fanendrenao an'zany ministra zany de efa miariary zany échec tamin'ny fandraisanao fanapahan-kevitra zany ahoana moa no atenain'ny vahoaka malagasy itsony ny hoe ahita fambiazana am'ireo gouvernement zay natsangandreo raha andro vitsy aty aoriana ary de fa hita taratra sady ny fikorontanana isan-karazany tsy ny fametram-pialahan'ny ministra ihany fa eo ihany koa ny ministra sy ny vice ministra zay ahitana tsy fakazahoana mezaka ny manafina ihany moa reo tompona andraikitrareo am'izao fotoan'izao fa miseho ihany le izy amin'ny fihetsika sy ny asa zay hita ety ivelany ka entina iresahana aminao zay na manafaniry ny hoe raha ny fijoroana ity gouvernement ity de mahakely finoana ny tondrany zao gouvernement zao any amin'ny fambiazana fa ao anatin'ny savorovoro isan'andro tsika ary atao hoe tsy apozina avokoa raha ny loharanom-baovao azo zay mivoaka avy any amin'izy ireo ao anatin'izay fikorontanana zay ka entiny zany anehoana amintsika vahoaka fa tokony andrinikitsika amin'izany hoe fitantanana ny raharam-pirenena zany tokony ijery tsaratsika amin'ny hoe iza marina no olona afaka ny tantana nyity firenena ity fa raha ny zavatra hita amin'izao fotoan'izao dia savorovoro ny ainy an'ny vahoaka malagasy ary ny faniriny ny vahoaka sy ny taraina ny vahoaka dia azo lazaina hoe tsy miheno reo tompona andraikitra zay mitantana ny firenena ankehitriny ka manoloana n'izany rehetrarehetra zany dia miteraka aia sy atao hoe tsy filamina-tsaina mihitsy ho an'ny vahoaka malagasy ny fitantanana ny raharam-pirenena amin'izao fotoan'izao araka ireny adihevitra nisy omaly reny tamin'ny fandarana anankiray zay ny rahantsika nahita reny moa zany tany amin'ny faritry ny Orombe sy ny sisa dia tsy mifanaja intsony zany hoe andraikitra tokony anana ny tsirairay zany ao ny hoe inona marina ny andraikitra zany gouverneur araka ny efa nambara teo mitana an'izany andraikitra voalaza ny lalàna zany ve izy satria akoatran'ny efa napetraka ny lalam-pandroenana dia mbola nisy ihany koa ny fahefana zay napiny napiny ny filoham-pirenena zay raisitsika aloha zay atreo fa hoe misy ny fandikana an'izay voasoratra ao anatin'ny lalam-pandroenana satria mazava tsara ny fahefana tokony anana an'izany chef de région zany fa ny fiantso moa zany atreto de hoe gouverneur zay mbola raisitsika ihany koa zay fa fandikana ny lalàna akitsirano zao zay ny lalam-pandroenana zany zay fototra io moa tsindritsika foana eto anivon'ny fandarana miara-manonja namana faniry fa raha ny lalam-pandroenana no hitsakitsahana raha ny lalam-pandroenana no ataotsika tsinotsinona dia tsy misy ny mahafirenena ny firenena anankiray miainga avy amin'io lalam-pandroenana io efa voafaritra tsara ny andraikitra zay tokony iantsoroany zany gouverneur zany na ny chef de région zany fa gaga ianao aty arina fa mbola mandray fanapahan-kevitra ny filoham-pirenena anatevina n'zany andraikitra zany na ny fahefany zany gouverneur zany zay hitatsika ao ihany koa tao anatin'izay décret nivoaka zay fa misy mihitsy ny fifanitsahana andraikitra satria tokony hipetraka sy hazava amin'ny mpitantana sy ny vahoaka entina zany antsoina hoe inona marina no vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana efa voalaza ao anatin'ny lalam-pandroenana zay mamaritra ny antsoina hoe vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana zay mba tsy isiny lay atsotsika hoe fifangongona fahefana
dia napetraka ny atsondrika hoe vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana olom-bo fidy avokoa ny tokony hipetraka amin'ireny toeran'ireny anisan'izany any anivon'ny commune zay ahitana amin'ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina isan'izany ihany koa nahitana an'izany any anivon'ny faritra zay lehibe ny faritra sy ny mpanolontsay-paritra no tokony hipetraka any anatin'izany rafitra zany ary ny eo anivon'ny faritra any zay mandrakity androany tsy hita mihitsy ny hoe aiza moa tsy daveriko zany aiza no fametrahan'ny fanjakana an'izay faritany zay reo nefa nolazain'ny lalàna miainga avy amin'ny lalam-pandroenana sy ireo lalàna fototra zay misy eto amintsika ny atsotsika hoe vondrom-boaka tsinjaram-pahefana zay miantoko indrindra an'izay fitsinjaram-pahefana eny foton'izay ary samy manana n'ilay antsoina hoe autonomie na ny fizakantena manokana ireo ao anatin'izay vondrom-bahoaka sy njara-pahefana zay gaga ianao raha ilay fanampahefana zay nomeny ny filoham-pirenena ny gouvernoura fa lasa to lehibeany be ny tanàna indray izany gouvernoura zany amin'izao fotoana zao zany hoe lasa olo-pezina gouvernoura indray ny olom-boafidy ary anatin'ny vondrom-bahoaka sy njara-pahefana zay tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena tsy ny eto amintsika ihany fa nieran'izao tontolo zao mametraka an'izany atsony hoe décentralisation zany dia tokony anana ny anjara tandrify azy avokoa ny fahefana anana ny rafitra tsirairay varinanao moa fa dia ny eto Madagasikara ihany no ahitana an'izany fifanitsahana andraikitra zany eo anivony samy collectivité territoriale décentralisé na manafanira ny décentralisation effective dia voasoratra mihitsy ao anatin'ny lalam-pandroenina na hoe fitsinjaram-pahefana tena izy ary dia misy ny fandaminan-drafitra zany ary dia ao ihany koa la séparation de pouvoir na le hoe fisarahm-pahefana eo amin'ny samy fahefana ka zany rehetrarehetra zany dia tsy voahaja dia voahitsaka ny lalam-pandroenana raha misy ny fanitsahana lalam-pandroenana dia misy ny tokony fepetra mifandraika amin'izany izy moa manitsaka ny lalam-pandroenana fitondram-panjakana amin'ny alalany filoham-pirenena dia tokony misy ny lalàna mifandraika izany amin'ny fotoana mamety azy dia ho resahantsika izany satria efa hitantsika ao le izy député Alain Ratsimbazafa ny amin'ny hoe tsy latsaky ny folo farafahakeliny lalam-pandroenana ny tsanjo fitondram-panjakana izao dia amin'ny fotoana mamety azy ho resahantsika mivoaka malagasy satria mila fiomanana ihany koa ny mamoaka izany amin'ny alalan'ireo soratra samihafa zany mba ho fantatry ny voaka malagasy ka ao anatin'izany lalam-pandroenana zany moa hoe rehefa misy ny haute trahison na ny famadihan-tandrazana na misy ny violation répétée na ny fanitsakitsahana amin'ny verimberina dia fomba ahafahana mampiato ny filoham-pirenena amin'ny asany zany dia zany moa zany dia ho tanteritsika amin'ny fotoana mamety azy fa iverenantsika ty adevitra fanendrena membre gouvernement ty député Alain Ratsimbazafa tamin'ny faran'ny herinandro teo ny filohan'ny republika dia nandeha nitsidika zany ataontsika hoe zavatra iray ihany ny zavatra vita tao anatin'izany tsy dian'izany fa ny zavatra ambokambony zany dia zavatra mbola vao mandeha tsy hitakory ny ary le atsara ny asa sy ny ampahana ohatra zany hoe miami le miami zany dia mbola fotsiny hoe io le tetikasa efa mba midy resahana le izy dia hoe efa en cours le travaux zany dohatran'izany ihany koa aty amin'ny laram-pirenena faharoa zay aty Antanandava aty tena mampijaly ny mpandeha amin'izany dia hoe ho amboarina io fa ny tena ny fatoan'le adevitra dia ilay resaka aire de repos tary Sama Brickaville sy ilay toby zany ho an'ny eo anivon'ny fitandrona ny filaminana dia tao ny filohan'ny repoblika dia nanao kabary ny amin'ny hoe satria nisy adevitra be ny membre gouvernement dia hoe fatany ny 90 isanjaton reo ministra eo anivon'ny gouvernementareo 90 isanjaton zany ka angatahantsika namana technicien aloha andefa vetivety izay député Alain Ratsimbazafa lay eo amin'ilay kabary ny filoha miresaka amin'izay ihany namana technicien nalefatsika dia iangy amin'izay ny fanadiadintsika député Alain Ratsimbazafa ny amin'ilay hoe maninona zany no mitrango zao adevitra anatin'ny gouvernement izao dia avy amin'ny alalan'izay teny filohan'ny republique zay no ingany ny fanadiadintsika vetivety ny mpikambana anatin'ny gouvernement satria contrat programme zay ny zavatra ho ataontsika ary inoko fa anaraka an'izany atsaka ny siandavany ianareo ministra mba aharaka ny afampandrosoana angatahany vahoaka mba aharaka ny velirano zay apetratsika ampandrosoana nyty fireneny ity zao ny zavatra ho lazaiko aminareo nefany
olombelona no tendreny amin'ny maha-olombelona anazy betsaka amin'ireo olona ny tendreny ireo no fantatry ny andriamatompo praiministra fa havitany asany antsakany sy andavana. Inona moa ny critère apetraka rehefa anendry ministra zany ianao? Ny voalohany dia jerevana aloha hoe olona homme ou femme de terrain ve afaka natateraka an'ireo velirano, manana programme anasa ve, mifandraika ny velirano zay napetraka. Zay ny voalohany. Faharoa, manana ny conviction ve, manana ny fahareselahatra ve, ary indrindrindrindra manana ny fitiavan-tanindrazana ve. Zay ny faharoa. Fahatelo, manana ny trakefa mifandraika amin'izay ve hoentsina anatateraka an'ireo velirano. Ny akamaroan'ireo ministra mitendrena dia manana an'izay daholo. Ny akamaroany 50 isanjato an'ireo ministra no tendreny dia fantatry manokana ny mombamomba azy ireo, ny zavatra nataony tao amin'ny fiainany sy ny zavatra notanterahany. Iny izy iny Andriamatoa Solomamboaka Alain Ratsimbazafy tsy isika namorona fa ny kabarin'ny filohan'ny Repoblika iny nentsitsika iny. Ao anatin'izay zany izy dia miresaka ny amin'ny hoe contrat programme résultat, zany hoe fifanarahana miteraka vokatra no apetrany ao anatin'izay na le CPR zany. Iny contrat programme iny tamin'ny fanendrena ireo mpikambana gouvernement tany ho any amin'ny volana Jolay 2022 tany ho any dia efa nambarany ny filohan'ny Repoblika izay hoe contrat programme. Dia tamin'ity zany izy aloha zany zay vao teny hoe hanasony contrat programme résultat mihitsy ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernement ireo. Raha iny zany. Fa faharoa dia hoe ireto ny masotsivana hoy ny filohan'ny Repoblika dia ao anatin'izany hoe homme ou femme de terrain araka ny nambarany dia hoe manana programme mifandraika amin'ny velirano, dia manana conviction, manana faharesen-dahatra, jerevana ihany koa izy ny fitiavan-tanindrazana sy ny traikefa hananan'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement ireo. Ary ny 50 isanjato n'ireo ministra ireo dia fantany avokoa. Dia eo amin'izay zany tsika menga député Alain Ratsimbazafy. Zany hoe le 10 isanjato zany ve io misavoritaka hitantsika amin'izao fotoana izao io. Dia eo tsika mahatonga antsika le ady hevitra député Alain Ratsimbazafy hoe manahirana ihany rehefa mieritreritra hoe ny filohan'ny Repoblika dia tsy mahalala ny tena amin'ny akabe ny olona ho tendrena. Mety ho marina ihany ny fomba fiteniny hoe ny fampiresaka tamina nataony entretien sisisy fa zao le ambony 10 isanjato dia tsy karazana ohatra ny fialan-tsiny fotsiny fa farafaratsiny. Ary efa nresantsika tamin'ny fanrenena azy dia hoe aiza ny information sy ny renseignement amin'ny fitondram-panjakana. Ka na tsy niona tamin'ny vatany tamin'ny alalan'ny consultation sy ny entretien député Alain Ratsimbazafy dia tokony fantany amin'ny antota-taratasy sy amin'ireo renseignements généraux rehetrarehetra amin'ny fitondram-panjakana ireo olona izay ho tendren'ireo. Na farafaratsiny 10 minitra 30 minitra adiny ray adiny roa na ray andro mialohan'ny fanendrena dia efa nanany ny information ireo olona rehetrarehetra izay ho tendreny amin'izao fotoana izao. Zay zany no hoentsika ilazaina raha miresaka n'le mpikambana ato anatin'ny gouvernement zany tsika ka raha mipoaka ny antota-taratasin'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement satria raha raisitsika ilay 2/30 mpikambana ao anatin'ny gouvernement député Alain Ratsimbazafy dia ny 10% zany dia eo amin'ny 3 eo. Dikan'izay zany ny 3 zany azo raisina hoe mety tsy fantatry ny filoham-pirenena zany fanendrena azy ireo. Dia eo ny ametrahantsika fanontaniana hoe manimba zavatra be zany. Ity ministry ny arena kibon'ny tany ilay nametra-pialana tamin'ny larbi teo ve tena ao anatin'le 10 isanjato ohatra le tsy fantatry ny filoha. Ary tsika nametraka fanontaniana tamin'ny lakamisy député Alain Ratsimbazafy hoe candidat an'izy iny ministre iny PM ve no ny proposé an'intany président de République sa ny président de République ny nafantatra an'iny dia ny fandreseny lahatra tamin'ny PM satria raha ny fantatra dia hoe ny ainga tamin'izy mirala mianaka ny fanendrena ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement. Raha iny zany
fa amreto a ministra mahabe ady hevitra be reto efa nresantsika nge zany hoe olona niady teny amin'ny ainao manjery no terenao ao anaty departemanta anankiray miresaka tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafo zany resantsika zany sy vice ministre fantatry ny filohan'ny repoblika ve hoe misy olona mpifanakaiky mihitsy manana roam-pihavana akaiky de akaiky amin'ny antokony sy ny ao anatin'izay gouvernementan'izay fantatry ny filohan'ny repoblika ve io ady hevitra zay mivoaka isan'andro amina karazana antota-taratasy io fatany ve zany de rehefa mandinika zao zava-misy zao tsika deputé Alain-Ratsimbazafa de otsika hoe rariny tokoa izy raha iteny iny sy 100 indreo de fatany fa lay 100 zany azo adika hoe sarotra ny lazainy tsy fatana fa tsy ny dinian'ny lalina na tsy ny tadiavina angambany ny momba reo 100 ambin'ireo de mety ho mpikambana telo eo anivon'ny gouvernementa député Alain-Ratsimbazafa ya marina tokoa zay zavatra efa nambaranao zay namana faniry a tsy azonona ny hoe tsy misy ny service de renseignement eo anivony zany présidence zany fa naray a tsy tena mifantoka tamin'ny asany nanao an'izay fanangonam-baovao zay ireo tompona andraikitra samihafa ao anatin'izay service de renseignement zay a na nisy ihany koa ny fanipazana hoditra akondro ho an'ny filoham-pirenena manoloana mety fanasoasoana na fanatsarana fotsiny zao reny atao hoe olona zay nandefa CV angany marimarina koa na momba azy teny anivon'ny filoham-pirenena reny ka nahatonga azy am'izao fotoan'izao ny hoe kenda mivomanga na sesika ny tanany fantatsika fa afa-baraka ny filoham-pirenena sy ny prime ministre manoloana an'izany hoe ministra anao vao nitendrena tao anatin'ny andro vitsy ny mametra-pialana noho ireo antota-taratasy na raharaha zay manahirana ny anivon'ny fitsarana zay tany ampitan-dranomasina mahakasika an'le olona am'izao moa misy ny miezaka ny manafina an'izany na ihany koa manao diversion zany a momba an'izany raharaha zany a tsy hiditra am'izay anatiny tsika fa ny endrika akapobeny de ny hoe tam'ty fitondrany ty vao nisy an'izany hoe ministra nitendrena 3 andro tena metra-pialana ary atao hoe nitendrena indray andro ary izy a de efa nahabe resaka ny vahoaka indrindra ny tao anatin'ny tambazotra tserasera tsy ary mbola nisy teto Madagasikara zany izany no ahitana taratra ny fikorontanana ao anatin'izany fitantanana na raha-pirenena zany akoatr'izay ihany koa ny zavatra mety nitranga de hoe mafy be ny pression mety nanjohan'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre indrindra moa ny filoham-pirenena satria raha niteny izy fa ovahana ao anatin'ny 3 andro ny vidim-piainana eto Madagasikara dia nanery azy zay hoe tsy maintsy ovahana ao anatin'ny 3 andro ihany koa ny fanendrena n'ireo ministra reo ka azo everina ve hoe tsy ampy ny fotoana na afahana nandinika dia raha jereny zany zavatra zany a amina fitondrana fanjakana ohatran'io de tokony efa manana ianao a ireo mpiara-miasa ireo olona zay everina fa mety anampy anao am'izany fitantanana raha raha-pirenena zany fa mbola mafisina foana hoe tsy niomana hitondra firenena raha Andriamatoa Andry Rajoelina ka zay no mahatonga ny hoe na fitadiavana ireo cerveau azy manahirana azy ary indrindra moa ny toetra raha misy am'izao fotoan'izao hoe efa hita taratra ny tsy fahombiazana zany fitantanana na raha-pirenena zany na ireo olona zay manana fahaizana sy fahaizana manao traikefa sy ny sisa araka ireo critère zay nambara teo ara dia mety malaina ny hiditra ao anatin'izany mpikambana ao anivon'ny gouvernement zany a satria so dia ratsy endrika eny anivon'ny fiarahamonina tadio tsara fa misy ty fitenitsika malagasy manao aleo alan'andriana ton'izay alam-bahoaka ka amina andraikitra ambony ohatrany tony zany a de tena ilaina tokoa ny mandinika tsara mamakafaka tsara mialohany andraisana fanapahan-kevitra fa raha izao zavatra zao no mifanesy eto amin'ny tany sy ny firenena fikorontanana sala am'izao a de na ny vahoaka malagasy ara dia lasa saina ary mety vao maika ampitombo an'ireo fahasairanana zay efa hita eny anivon'ny fiarahamonina izao fikorontanana ihany koa anivon'ny fitondram-panjakana zao tsy tamin'ny fanendrena ihany fa
na eo amin'ny fanatanterahana ny asa ihany koa araky ny fanambaranao teo hoe midina tany amin'ny faritra tsinanana tany ny filoam-pirenena tamin'ny faraparan'ny herinandro iny nanambarany hoe fanombohan'ny ireo tetikasa toy ny fanamboaran-dalana sy ny sisa ho hitantsika eo fa araky ny nambaranao teo dia ny hoe lazaina miamia fa tetikasa efa eo ihany tsy mety vita mandraky ty androany maro no ny resahana raha tsy teny afa-tsy ny plan marshal tsika be dehibe angeny tetikasa ao anatin'izany indrindrindra amin'ny lafiny fotodrafitrasa fa aiza firy isan-jatony reny ny vita sy tanteraka amin'izao fotoan'izao toa fampanantenana pokaty foana ny tazantsika ataony zany filoam-pirenena zany ka eo tsika mandinika azy ry vahoaka malagasy hoe manana ny fahefana ny vahoaka malagasy amin'ny fametrahana an'izany filoam-pirenena zany ary ihany koa ny fanalana ny filoam-pirenena anankiray indrindrindrindra amin'ny alalany hoe tsy fanajana ny lalam-pandrenana miverimberina antenaitsika moa satria anisan'ny zavatra apetraky ny teanivon'ny fanoerana zay ao anatin'le fekevitra tamin'ny fekevitra nasionaly zay natao tenery amin'ny baipasy fa nametraka mihitsy amin'ny hoe nohony ny fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-pandrenana ny etianivon'ny fanoerana dia mitaky ny fialana zany filoam-pirenena zany satria efa tsy rariny tsony raha ny zavatra hita sy tsapa iainantsika amin'izao fotoan'izao akoatra ny efa vidim-piainana mafy dia ny fanitsakitsahana ireo lalàna indrindrindra ny lalam-pandrenana miverimberina eto amin'ny tany sy ny firenena namana faniry ya ny fanendrena mpikambana moa zany tsy hoe ny au niveau ny gouvernement ihany député Alain Ratsimazafy fa raha endriky ny fanendrena amin'ny akabe misy dia napetratsika foana hoe misy n'izay enquête de moralité zay ka raha tsy tafapetraka le enquête de moralité zany na ny fanadadiana mombamomba n'ilay zay hoe olona hotendrena dia mitarika fahavoazana lehibe zany ary zay ozy atsika no natonga an'le hoe nanana tombony foana ity fitondram-panjakana ity raha ohatra ka nakalesina tamina fitondram-panjakana teo aloha zany satria nandova republika telo zany ity fitondram-panjakana ity nandova ny republika voalohany republika faharoa republika fahatelo ary ny republika fahaefatra dia fantatsika tsara fa mbola nisy fitondram-panjakana safady teo alohan' zay dikan'izay zany dia mba tokony nanana lesona lay fitondram-panjakana zany no raisina tamin'ireo fomba fitantanana fomba fanendrena ary fomba fametrahana tompona andraikitra ambony fa rehefa miresaka moa tsika le fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao dia hoe ohatra ny hoe tena izo ny tena crème izo ny tena topy zany crème topy zany dia tena hoe tena amina faratapony tena fahafantaran-javatra sy fahaizan-javatra zany dia andretrarehetra teo aloha zany tsisy dika nambonambon-javatra ary zay misy le fomba firesaka mifanjakana hoe anatratra lay fahatarana fa rehefa tena mijeritsika lay fitondram-panjakana sy le fomba fanaovana politika le fitondram-panjakana misy no tara tsy mahay amateurisme be da be mihitsy zay hita maso ny zavatra iainana ao atapony ao raha ohatra ka tsorintsika amin'izay le izy ka raha ohatra zany miresaka ny mpanohatra ny amin'le hoe mametra fialana ianao na tokony takina ny fialan'ny filohan'ny republika dia alohantsika nadevitra mihitsy n'izao satria tsisy nininona mandeha amin'izay lohany amin'izao fotoan'izao dia tamin'ny nakamisitsika sy tamin'ny zomatsika député Alain Ratsimazafy dia ny teny manao hoe fa inona zany tsy maintsy nanoloana zany lay mpikambana teo anivon'ny gouvernement raha ohatra ka hijabaka raha ohatra ka hidona amin'ny poto lay fanendrena mpikambana eo anivon'ny gouvernement la izy tsy fahafambaraka ho an'ny eto anivon'ny firenena iray manontolo ihany député Alain Ratsimazafy fa fahafambaraka ho an'izao tontolo zao mihitsy ny hoe saika isan-kerinandro ianao dia mahita skandale eto Madagasikara mbola nyresantsika teo zany mbola tsy vita akory ny adevitry ny gouvernement sy ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement dia efa tonga indray ny ady fanandrina ny eny anivon'ny faritra Iorombe zany hoe mbola tsy tapitra le ady nomba langeza be eo anivon'ny fitondram-panjakana dia ady nakolafataka indray no hitantsika ety amin'ny sehatra misy azy ety dia raha ohatra tsika mijery an'izany lafin-javatra zany dia otsika hoe dia inona moa zany no antenaitsika amin'le fitondram-panjakana hitondra vokatra inona moa zany raha araka ny tenin'ny filohan'ny republika teo hoe tena manana ny traikefany manana ny faharesen-dahatra sy ny sisy eny tompoko
fa na izanyna tsy zany misy zavatra marobe zay tokony notandremany fitondram-panjakana zany satria ny o ministra dia hanatanteraka handraikitra marobe zany ministra izany hanatanteraka n'lay velorano ny filohan'ny repoblika zany ministra izany ary nametrahana masotsivana de raha ohatra mahatsiaro le izy angeny tena marina de hoe tsy lay tany amin'ny 70 taona lasa nisy fahatarany fa le 2 taona sy tapany no tara amin'ny fampandrosoana zao antsika am'izao fotoana zao satria potika le 2 taona sy tapany député Alain Tsimazafy tsy mipotika mba taratara kely tateo rintsika fa tena tara tsisy fahombiazana mihitsy tara tena fadiranovana tara tena hoe mitotona ny tany mitrosona ny tany lay voaka malagasy de rehefa miresaka amin'izany tsika de diso ny fomba firesaky ny mpanohatra le mpanohana le fitondram-panjakana moa zany de tena mapetraka mihitsy le hoe manakorotana sinsisa fa taitsika manakorotany fa ngatsika manana fahefana hanao didim-panjakana ngatsika manana fahefana hanao didim-pitondrana arrêté ngatsika manana fahefana hampanaiky lalàna ifanaraka ny lalam-panorenana tsy manana an'izany fahefana zany tsika aty anivon'ny fanoherina na miara-manonja fa mitondra fotsiny ihany ny fitsikerana ny zava-misy amin'ny endriky ny tsy fahombiazana tsy fahaiza mitata ny fitondram-panjakana de amariny ny vanim-potoana foana sy ny tantara ny zavatra ambaratsika eto anivon'ny miara-manonja sy ny fanoherina na ny RMDM sy ny président Marc Ravalomanana satria raha miteny zao tsika hoe tsy mety io fanendrena lehibe ny faritra io fa zao ny olana teraka io eo amin'ilay fifantsahana ndraikitra tsitsitsy nidona le izy tamin'ny lahady lasa teo raha miresaka tsika ny amin'le hoe tsy tafavoaka ilay famoronana lay mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta satria betsaka ny olana sidrainy no lay ady hatrany le fitondram-panjakana lay olom-boafidy ny fitondram-panjakana manendrika n'lay mpanatanteraka ny amin'le hoe ataovy gouvernement tampitolo io fa tsy mbola tafavoaka nge zay gouvernement tampitolo zay lay filohan'ny antelo-meram-pirenena ny teny hoe tokony hitaratra ny endriky lay ato anivon'ny antelo-meram-pirenena izy tsy tafavoaka ny zany dikan'izay nahazo lamosina na lay mpitolona teo anivon'lay mpanohana n'le fitondrana na ilay teo anivon'ny antelo-meram-pirenena tsisy tafavoaka daholo zany etaetan'izy ireo zany io no gouvernemanta metimety kokoa an'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre nefa io le endriny amin'izao fotoana zao de averintsika foana le izy fa inona tompoko na may na ny azakazaka na ny lolona mpikambana tao anivon'ny gouvernement raha toka vao maika handeha any amin'tsy izy makany amin'ny lalana sy tokony alehany ary tsy mitondra fahombiazana no mitarika adevitra ireo mpikambana vaovao no tendrena amin'izao fotoana zao député Alain Tsimazafy ya ny tiana homarena kely fanampiny namana fanira de mahakasika indrindra amin'le tena hoe fiainam-bahoaka amin'izao fotoana zao ary anisan'ny efa napetraka ataony hoe noho ny tsy fahombiazan'le fitondrana de lasa ilay vahoaka malagasy no mizaka ny tserany aina vao maly nomaly a no nitsidika na commune anankiray tany Feno Rivo tany fa presaka tamin'ireo vahoaka maro ary ny akamaroan'izy ireo de nametraka mazava n'izay le hoe miaina ao anatin'ny tena fahasairanany zay amafisina ny efa nambaran'ny namana honorable Jery Andrimbolaina teo aloha hoe zany maheno ny ray aman-dreny mampianajanaka zany amin'izao fotoana zao ny taraina zay asehon'izy ireo manoloana ny tsy fahafany manefa izany sara-pisoratana anarana sy ny fividianana ny fitaovan'ny-mpianatra zany de tena ontsa ny fonao mahita an'izany hoe reny mpianakaviana ray mpianakaviana tena mangataka fanampiana hiatrehany an'izany fidiran'ny mpianatra zany entina ila zany fa miaina ao anatin'ny fahasairanana ny vahoaka malagasy tokony hitodika amin'izay lafiny ara-tsosialy zay ny fitondrana ary zay tsy fahaizan'ny fitondrana mametraka ny lahara-pahamehana zay mifamaly amin'ny filany vahoaka zay no tena olany eto amin'ity firenena ity efa tsy misy zay tsy mikaikaika amin'ny lafiny vidim-piainana ny vahoaka ary tsy misy zay tsy mikaikaika manoloana indrindraindrindra an'izay lafiny fanabiazan'izay reo ray aman-dreny amin'izao fotoana zao fa toa antsoanefitra ihany no setriny zany mandraka ankehitriny raha natadidy tsara tsika ny fiatrehana n'izany fidiran'ny mpianatra zany tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana dia mazava melohan'ny fotoana no hoe
raisy ny fitondram-panjakana ny amin'ny lafi ny fampitaovana nisy fizarana fitaovana mampianatra tamin'izany fotoana zany toy ny table ny fitaovam-pianarana ny saram-pianarana dia 0 ariary ny teny anivon'ny fanabeazana fototra efa nyresahanareo toa ny mahakasika any hoe misy ny firesahana 0 ariary fa rehefa tonga eny anivon'zay ny sekolim-panjakana reny dia mbola misy ireo adidy samy hafa zay angataham-panazavana amin'ny ministra tompona andraikitra satria tsy fantatry ny ray aman-drenitsony ny marina sy ny diso manoloana an'izay vola takina amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ireo eny anivon'ny sekolim-panjakana ireny rehetra reny dia ahitana taratra ny fahasairanana sy ahitana taratra ihany koa ny adi-tsaina zay manjohan'ny ray aman-dreny amin'ny fametrahana an'izay taraina sy fangatahana fanampiana isa-tsokajy ka eto zany dia somary misarika ihany ny saina reo tompona andraikitra eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka ny hoe anisan'ny olana goavana atrehan'ny ray aman-dreny amin'izao fotoan'izao ty fidiran'ny mpianatra ty mba ataovy mazava ny pakady sy izay mety ho fanampiana hoentin'ny fitondram-panjakana anampiana an'ireo vahoaka maronisy ireo hiatrika an'izany fidiran'ny mpianatra tsy ho ely zany marary de marary ny lafi ny ara-tsosialy tsy ny amin'ny sehatry ny fanabeazana ihany fa na amin'ny sehatry ny fahasalamana ihany koa dia anisan'ny sahirana ny fianagavinana ny tokantrano raha sanatry tojony hoe aretina ka voatery miditra amin'ireny hôpitaly ireny fantatsika tsara ny fandanina eo amin'ny sehatra arabola amin'ny fidirana hôpitaly amin'izao fotoan'izao ary na dia hôpitaly-panjakana ary dia midangana zay tsy izy ny vidim-panafody sy ny saran'ireo fitsaboana maro samihafa zay ilana anivony zany hôpitaly zany ka ireny rehetra reny dia mbola mafisinay eto anivony ny fandarana miara-manonjy amma ety anivony fanoherana anay fa zavatra tokony hojeren'ny fanjakana akaiky ny famahana ny olona ny vahoaka eny fotony fa ireto rahatsika hoe ny gouvernemanta zay vao napetraka tsy ely reto dia tokony hiazakazaka amin'izay lafiny sosialim-bahoaka zay satria io zany no tena maharary amin'izao fotoan'izao namana fane tsika moa zany zao raha nahita n'lay adin'ny gouvernorat sy ny solomavim-boaka tany Yorombe dia mba miandry député Alain Ratsimazafy hoe iza zany no ampiavana an'ireny tompona andraikitra reny zany ny CFM avesa ny primature avesa ny anivon'ny MID na ny ministère ny intérieur sy ny décentralisation ve zany sa ny eo anivon'ny présidence de hitantsika eo zany satria raha mbola mitohy io fifaninjanany samy tompona andraikitra io député Alain Ratsimazafy dia tsisy zavabanina aza manatena fampandrosoana zany aza mieritreritra mihitsiny fa tena hoe isy vokatra azy tsapahitanana zany makeny anivon'ny vahoaka fa mbola samy manao ny calcul politikany na ny solomam-boaka zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana na ny olombotendry gouverneur zay milaza ihany koa fa manatanteraka n'lay vina n'lay filoham-pirenena ao anatin'izao adevitra rehetrarehetra izao dia apetratsika eo zay resaka zay fa itsika efa nyteny hoe misy trangy ohatran'izay maromaro nge any ambadika any fa iny aloha ny mipoaka hita maso fa efa misy betsaka ny rentsika hoe ny solomam-boaka zao dia tsy mifanaraka amin'ny gouverneur ny gouverneur dia tsy mahazoazo ny député zao ary lasa misy fiantraikany reny lafinjavatra reny eny anivon'lay fomba fametrahana tompona andraikitra samihafa zany zay apetraka eny anivon'ny distrika zany na eny anivon'ny faritra eny zany rehetrarehetra zany satria nambarantsika dia hoe samy te ho azo an'lay ranondranony azo an'lay tena hoe tosika sy tehaka avy aty amin'le mpanendry sy lay tompona andraikitra politika lehibe zay mifandray na ao anatin'lay sobika misy an'lay solomavim-boaka dia ohatran'izay le fandehan'izy fa na izany na zany vokatra lay fanitsahana n'lay lalam-pandroana sy lay karazan-dalàna marobe mahatonga an'izany andriamatoa solomavim-boaka Alain Ratsimazafy fa fotoana moa mandeha ihany
raha afaka miresaka tsika rehefa avy eo de resantsika ihany zany fa mba te hiresaka kely tsika amin'ny hetsika nataon'ny diaspora na ny RMDM tany ivelany Andriamatoa Solombamoaka Alain Tsimazafy satria ny tanterahana zany tamin'ny faran'ny herinandro teo tamin'ny sabotsy ny hetsika Montpellier zay no tanterahanyireo diaspora zany malagasy zay monina any ampitan-dranomasina ny diaspora malagasy moa sady miresaka ihany tsika no alefa namana teknisiany ao ny sary zany mikasika an'izay hetsika izay dia mazava ny an'izy ireo de hoe mampafantatra ny zava-misy eo anivon'ny firenena amin'ny sehatra rehetrarehetra zay tokony hahatsapa sy ahalala izany rehetrarehetra izany tsy voasambany nanao hetsika akory ny diaspora député Alain Tsimazafy tsy voasambany nanao hetsika izy ireo fa efa nisy foana zany zay sehatra nampahafantaran'izy ireo tsy nitao a Montpellier ihany na nitao Frantsa ihany fa nitany La Réunion ihany koa de efa nilaza ny zava-misy zao ny fiainana zay lalovan'ny vahoaka amin'ny akapiany hitantsika amin'ny défile moa zany sary ao anatin'ny hoe Rajoelina démission miala Rajoelina za moa anisan'le pancarte nentin'izy ireo avokoa zany rehetrarehetra any ny zava-dehibe ao anatin'ity de hoe tena tsy mijanona amin'ny toerana mihidy ny diaspora reo ao anatin'ny RMDM fa midina amina toerana andalambe ary tamin'ny voalohany tsaroantsika tsara de narova mpitandro ny filaminana mihitsy zareo tamin'ny Frantsa nareo manjany hetsika zany ary de tamin'ity anankiray ty ihany koa dia mbola nidina andalambe izy ireo reny de misy afatra reny na toy inona zay hoe mety hoe fotoana sy mety andro nanaovana azy de hoe misy afatra reny fidinany reny ary ny firenena mandalo ny tompon'andraikitra samy hafa avy any amina firenena mandalo dia mandray an'ireny ho zava-dehibe na ray na roa na telo na efatra na dimy na enina de ho raisy no zava-dehibe rehefa midina andalambe ary zay ny endriky ny demokrasian'ny firenena matanjaka de manome fahefahana ny mpaneho hevitra sy ny olom-pirenena hanao fanehoan-kevitra rehefa tsy manelingelina de hitantsika manao fanehoan-kevitra malalaka izy ireo dia afaka nanao déplacement nandeha amina metatra maromaro izy ireo ny teny amin'izay hoe misy filoham-pirenena Madagasikara ihany zay manao jadona ny amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena misy filoham-pirenena amin'ny Madagasikara ihany zay manao zay mampahantra ny vahoaka malagasy de marobe ireo efa pirofo nentin'ny diaspora amin'ny alalan'ny RMDM sy ireo hetsika samy hafa tahaka ny hetsika Montpellier ka iny moa zany tamin'ny Montpellier no nanantanterahana an'iny zany izay rehetrarehetra zay no ahafahana mitaratra ny endriky ny demokrasia amin'ny firenena vavety aty amintsika moa zany député Alain Tsimazafy reny nanao akanjo meny reny zao efa voasambotra reny raha taty amintsika nefa tena mazava tsara mihitsy ny ambarany lalam-panorenana député Alain Tsimazafy mba ho vakiko kely izy ity satria izany endriky ny lalam-panorenana izany dia manome malalaka mihitsy zany amina fomba fanehoan-kevitra zany mazava zany ny ambarany anatin'ny article fahasivy na ny andiny fahasivy amin'ny lalam-panorenana de hoe toute personne a droit à la liberté et n'y peut faire ozy izy l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire ny olona rehetrarehetra de manana zo malalaka amin'ny fanehoan-keviny zany ary tsy tokony isy fisamborana na famonjana tsy ara-drarina hitantsika ny zany nodikaina le article fahasivy tao anatin'ny lalam-panorenana tamin'ny 20 ny volana febroary député Alain Tsimazafy satria manana fahafahana ny olona manana zo izy ka zo hiaino ny tatitry ny solombavam-boaka kanefa nosamborona tsy ara-drarina satria nanao ino nanao akanjo mena nandika ny lalàna fahasivy ny fanjakana amin'izao fotoana izao andiny fahasivy ao anatin'ny lalam-panorenana satria arrestation arbitraire sy détention arbitraire no nanaovana an'ireny nanao akanjo mena reny ohatra n'izay koa nge mbola azo raisitsika ny ka Roly Mercia sy ka Beridze efa miteny zao le olona zay nitazona ny Roly Mercia hoe noterena ireto ny taratasy fanafana fa zao sady tsy hita le taratasy no vao mainka nomena 420 volana Andriamatoa Roly Mercia aiza lay fahaleovam-tena pitsarana ao anatin'izany lafin-javatra zany de rehefa mijery zany tsika hoe raha teto Madagasikara zany
na olona vitsivitsy ohatra na olona maromaro de mba hitondratra an'izany satria arovany lalam-pandro reny an'izany fanio-kevitra zany misy liberté fondamentale zany fa eto amintsika reny voasambotra député Alain Ratsibazafy. Marina tokoa zay voalazanao izay namana faniny satria dia raha reny hetsika tany a Frantsa reny no resahana dia isaorana manokana eto aloha ny mpitandro ny filaminana frantsay satria dia nisy mihitsy ara ny fiarovana zay ataon'zareo amin'ireny olona manao hetsy ampilaminana ireny. Ny mahafinaritra aloha zany namana faniry dia ny hoe ireny olona samyjoro diaspora RMDM tany Frantsa reny dia mitovy fanamina amintsika eto amin'ity fandarana miara-manonja ity zany hoe miara mitempo amintsika izy ireny amin'ity fitiavan-tanindrazana ity amin'ny fiarovana an'izay azo fototra sy ny fiarovana ny tombontsoa ny vahoaka malagasy zay. Marina dia marina ny voalazana tao satria nampalahelo dia nampalahelo tokoa raha nihetsika nisy teto Madagasikara tamin'ireny 20 ny volana febroary eny hoe nisy teo amin'ny 12 zareo ny voasambotra ary voaheloka aponja zany telo volana ireo namantsika ireo zay hita fa tsy manana ny fahaleovan-tenany tokoa ny fitsarana eto Madagasikara raha ny zavatra efa nilazainy eo anivony lalam-pandroenana no lasa fitsarana politika izy lasa fitsarana politika misy eto ary misy foana lay tsindry avy amin'ny mpitondra mahatonga ny zavatra eny ary lay fahefam-pitsarana zany sy ny ny fahefanam-panatanteraka dia mifanitsaka ao an'lohan'izany zavatra zany ary sahirana mihitsy ny ao anivon'ny fitsarana mandray fanapahan-kevitra indray rehefa tojo an'izay hoe pression avy any ambony zay. Fotoana raha teo moa efa somary manapetra namana faniry hoavy kely amin'iny antsika rehefa aveo député Alain fa sady mamia information manko tsika mbola antany kely resaka redynamisation député Alain rehefa aveo fa raikeny député Alain dia nanao fanoherana niny hetsika iny koa himpanohana ny fitonana tena mampimengely izy député Alain Ratsibazafy hatramin'izay tsy nihetsika fa ron'ny efa nihetsika le RMDM diaspora izy koa moa zany fanindran'le fandehanan'le filohany ivelany amin'le fivoriany MEDEF amin'ireo entreprise frantsay dia iny koa mba nanao fihetsiketsehana ilay mpanohana n'le fitondrana dia izy ny tao anatin'le izy le ministre ny raharaham-bahiny izy ny tao anatiny lay ambassadeur malagasy Madagasikara miasa simonina ny Frantsa miaraka amin'ny ekipany dia mbola misy renfort avy aty Madagasikara tonga tany lay DG ny projet présidentiel miaraka amin'ny vadiny dia mba tehiteny tsy hay diaspora fa ngany diaspora olona avy aty Madagasikara makany ivelany tsy zany ny atao hoe diaspora ny atao hoe diaspora dia teratany amina firenena anankiray mipetraka any amina firenena anankiray miasa simonina zay nge le atao hoe diaspora fa mba te ampiseho zareo hoe zay koa mba maro anisy aty mba misy olona maromaro aty dia miaraka aminay dia nampiakanjona akanjo orange le izy dia zay le communication hitantsika jereva mitsara zao ministry ny raharaham-bahiny nga ianao diaspora zao ianao efa manana andraikitra aty inona le alehanany DG ny projet présidentiel miaraka amin'ny vadiny sy ireo délégation na vitsivitsy niaraka tamin'izy ireo aninany tsy diaspora nareo tompoko tsy diaspora nareo fa renfort mba te ho hitany satria te hanohatra n'le hetsika lay diaspora anatin'ny RMDM sy ny hetsika Montpellier ianareo dia mba te ampiseho sary ny sary ny tadiavina tamin'iny député Alain Ratsibazafy dia tsotra fotsy zay nge mba maro anisy dia aveo moa zareo naka-toerana tsy samidana an-dalambe zareo fa tany amin'ny parka iny toerana iny dia any eo amina toerana anidy iny betsaka moa ny interprétation mandeha amin'izao fotoana izao hoe reno le olona mahazo ranondranony mahazo tombony ka namana ambassadeur kosako namana DG ana eo anivon'ny présidansako namana ministre raharaham-bahiny kosako dikan'izay mba mizohira avantage kely no mifahafantarana an'izay olona izay fa hafa le tena le diaspora le miteny le marary ny firenena amin'izao fotoana izao mba ho fantatra zao tontolo zao hoe zao ny zavatra mahazo anay de mbola mipetraka foana hoe le problème le fanjakana dia manohatra amin'ny mpanohatra tsy manana effort izy député Alain Ratsibazafy anaovana développement ny asa ny fanoherana nge mazava be raha manao an'izany hetsika zany ny RMDM diaspora dia mazava be zany hoe andraikitra anatin'ny fanoherana zany satria ny safidy anohitra izy dia midina an-dalambe izy any ivelany
fa le mpitondra fanjakana mba te ampiseho hoe mba misy miaraka aminay de menao rehefa naheno an'le hoe novorin'le ministryndraramba iny le izy de hoe diplomasie ara-teo karena no atao manomboka zao a dia namora an'ireo diaspora fizany diaspora avorinao ny tous ensemble any zavatra fantatra ny dikan'izany fa osature TGV reo e osature TGV reo mivorinareo ary hitantsika teo hoe iza le miaraka aminy le tao anatin'le délégation niala avy aty Antananarivo maromaro sy efa lasa aloha no niatrika an'ilay fionana de mbola tsy afaka enteny le ministre ndrarama iny tena namory ny diaspora satria lay diaspora zay manohana ny fitondrana no novoriny fa raha miresaka diaspora izy amin'ny akapobeany reo izy reo avoaka ny sary reo vitsivitsy reo de misy tompon'andraikitra zay avy aty Madagasikara manatevina an'izany io izy mazava tsara izy mivady tsy diaspora nareo tompoko zay ny tsika ilazana hoe mampime de le mpanohana an'le fitondrana moa zany député Alain Tsimazafy voandrotsaka le sady de tena betsaka mihitsy le volombasary nefa zareo tsy samidina an-dalambe manohana an'le fitondrana akorina faharoa tsy zareo tsy vita manao mobilisation le tena diaspora raha mieritreritra izy fa maro anisany ivelany any ary fahatelo de zao atahora mafy le etsikilay diaspora le tena manohitra any ivelany any de ataony daholo ny campagne ny resaka dénigrement sy sisa zany ny zava-misy député Alain Tsimazafy marina tokoa ny zavatra efa nambaranao teo satria amin'ny ty faraparan'ny herinandro ty de itsy ny fionany diaspora malagasy amin'ny filoham-pirenena ny toerana efa fanomanana an'izany angamba ty etsika zay hitantsika amin'izao fotoan'izao ty ary tianeo an'izay antsoina hoe rapport de force zay ny eo anivon'ny mpanohana ny fitondrana sy ny aty anivon'ny RMDM diaspora ny ivelany zany amin'izao fotoan'izao hitantsika eo moa fa tsy vaovao amintsika reny fihetsika reny satria raha vao nanomboka ary tsika ny fandarana miara-manonja de niarahantsika nalala fa nisy ihany koa ny fandarana anankiray zay tambatra ny anarana zay nataon'izy ireo atraiza moa nytoy an'le fandarana tambatra ankehitriny fa zay ny hoe manana ny tanjany ary manana an'izay heriny zay any aty anivon'ny fanoherana amin'izao fotoan'izao satria efa tsy hainareo no mitondra n'ity fireneny ity dia aseho anay amin'ny alalan'izay hoe fanamarena sy tsikery zay izay tsy fahaizanareo mitantana ny firenen'zay fa tsy ho avelantsika hitrosina amin'ny tany Madagasikara fa manana didy ary manana andraikitra zahay ety anivon'ny fanoherana amin'ny maha-olom-pirenena malagasy anay ny hitondra ny fanehoan-kevitra mba aso sy atsara nyity firenena mamitsika ity eny ary député Alain Tsimazafy fody fony fotoanantsika tahaka ny député Jerry Randrembolaina teo ny resaka fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara tany avaradrano izy ianao ihany koa dia manana ny programme satria ianao dia vovonana edinlohany ao amin'ny district Anatsimrano raha ho an'ny antoko tiako Madagasikara mbola redynamisation zay ihany raha manana azo ambara amin'izay anao makasika ny mety fandaminan'ny district Anatsimrano an'izay redynamisation na fameloma maso zay tena mirosa ao anatin'izay fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara zay tokoa ny aty amin'ny district Antananarivo Atsimilano amin'izao fotoan'izao raha ny maly manokana zao de tany amin'ny commune Fenorivo no nanaovana an'izay redynamisation zay zany hoe ny fametrahana reo rafitra tiako Madagasikara eny fotony ao ny atsotsika hoe com team ao ny jeune team ary ao ihany koa ny femme team izay rafitra moa zany ao anatin'izay antoko tiako Madagasikara izay avokoa ankehitriny de fa mipetraka tokoa reo calendrier zay hitsidiana atsika commune tsirairay avy mariana manokana fa mifaran'ity herinandro ty de andalo any amin'ny commune Alatsinainy Ambazahany ny tenako sy ireo mpiara-miasa ametraka an'izay rafitra zay tondrak'izay ihany koa any amin'ny commune Tsiafahiny amin'ny alahady ariva ho avy zao ny fionana amin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara any amin'iny faritra Tsiafahiny ary amin'ny fahadimy volana septambra ho avy zao ihany koa no atao zany ny fametrahana ny rafitra rehetra ao anatin'ny commune Andorany fotsy ireny rehetra reny dia ao anatin'ilay hoe fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'izay fameloma maso zay de fantatsika tsara fa fanetsiketsehana ny mpitsambana rehetra mba hijery ireo andraikitra tokony ho raisina eny anivon'ny fiarahamonina ary indrindrindrindra ny fanomezana aina indray izany antoko tiako Madagasikara zany eny fotony ho anatsimrondrano manokana moa dia
misy ny antsoina hoe fifampizarana na fifanampiana eo amin'ny samy mpikambana rehefa tafapetraka somatsara ny rafitra efa ny ainanay zay a nanomboka tamin'ny taona 2024 sy 2025 iny zao a ny fampifanana indrindra ho an'ireo tanora tiako Madagasikara. Zay efa nentiny namana Michel Lateto moa zany tamin'ny herinandro lasa amin'le hoe fampifanana an'ireo tanora mikasika ny resaka fahaiza-mitarika na leadership ao ihany koa ny développement personnel na fampivelarana ny maha-olona rendretrareny dia mba ahafahana ihany koa mitarika ireo tanora mba hanana an'izay antsoina hoe etika politika izay satria ny antokotiky Madagasikara dia tsy fanatika akory fa ny mpikambana ao anatiny fa tena militant ary ao anatin'izay hoe toerana maha militant zay dia tena mpikatrika ny fotony ary mahalala tsara ny fitsipika sy ny sata amin'ny fean'ny antokotiky Madagasikara zany indrindrindrindra ho an'ireo mpitarika zany ka manoloana an'izay rehetrarehetra zay dia tsy mikely soroka ihany koa ny ety amin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano amin'izay fameloma maso zay. Hitantsika moa zany fa ireo arrondissement sy distrikta rehetra zay eto anivon'ny faritra Analamanga indrindrindra zao dia efa miroso amin'izay fameloma maso ny antokotiky Madagasikara izay. Isaorana ihany indrindreto ny filoha nasionaly ny antokotiky Madagasikara Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana izay mitsidika ihany koa amin'ny faritra Vakinankaratra sy Menabe iny amin'izao fotoana zao mba hitondrana an'izay fanetsiketsehana ny mpikatroka tiako Madagasikara izay fa ny antokotiky Madagasikara dia mijoro sy miaina ary mitondra hatrany ny anjara biriky amin'ny fijerena ny maso amin'ny vahoaka malagasy indrindrindrindra ny raharam-pirenena zay atrehantsika amin'izao fotoana zao. Efa somary ny oatra ny orantsika namana fanira fa dia mametraka ny fisaorana ho antsika vahoaka izay nanaraka hatramin'ny farany ity fandarana miara-manonja ity ary mametraka ihany koa ny veloma mahafinaritra ho antsika ho amin'ny manaraka indray. Adonro katroka ny fandarantsika tamin'ity androany ity zay mbola misy moa ny fandaminana eo amin'ny lafiny onjam-peo sy ny fahita lavitra dia nataontsika ho ampy antsika foana aloha hatreto ny adiny roa mbola tsy mieritreritritsika hanitatra izany satria dia mbola ao anatiny izay hoe fanajana ireo fandarana eto anivon'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra tsika rehefa ilaina ny hanitatra izany amin'ny ora maromaro dia ho tanterahantsika izany fa hatreto aloha izany dia verintsika fa ampy antsika ny adiny roa hitafatafana ifampizarana vaovao sy anaovantsika zara fandalinana sy zara hevitra ho an'ny raharaham-pirenena. Ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny distrikta Navaradrano Jiriry Andriambolaina no niaraka tamintsika teo ary ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny distrikta Atsimondrano Ratsimbazafi Alain no niaraka amintsika faharoa zany ny tenako no nampiaina niaraka ny resaka ny tafatafa nanetana tamin'izy mirala ireo mamy fotoana ho amin'ny rapitso amin'ny fotoana mahazatra antsika indray ary dia isaorana ny teknisiana isika rehetrarehetra any amin'izay toerana misy antsika na eto antoerana na any ampitan-dranomasina tsy misaraka amin'ny miara-manonja ary dia heverinay fa anonjanonja toy izany ihany koa ny hevitra avy any amintsika menakavy aza misaraka amin'ny MBS sy ny radio Mada amin'ny fanarahana izany isanandro mametraka ny veloma mahafinaritra to plasy tompoko vavy.